Tafarakana isika menakavy eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'ity fotoana ity nahazo herinandro vaovao isika amin'izao alatsinainy 5 oktobra 2024 zao noho izany dia isaoran'ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy afaka miona amin'ny alalan'ny feo sy ny amin'ny alalan'ny sary isika. Ny fialantsiny no apetraka voalohany satria ny MBS radio dia misy tsy fetezany amin'izao fotoana izao noho ny lafiny teknika efa miezaka manamboatra an'izany ny teknisianina marobe to amin'ny MBS dia rehefa mandeha moa zany dia ho hitantsika eo ihany fa ianao kosa afaka manaraka amin'ny alalan'ny fahitalavitra MBS izany afaka manaraka ihany koa amin'ny alalan'ireo tambajotra tserasera maro samihafa toy ny efa mahazatra hatramin'ny izay. Ny fanirina dia ny hoe hiaraka eto isika mandritra ny ora roa mahery ka ao anatin'izany no iresahana momba ny raharam-pirenena mazava loatra isan'ny famakafakana misy ny fitondrana vaovao maro lafy eo ihany koa ireo mpisehatra ny solombavambahoaka toy ny mahazatra hiakatsehatra eto ny namako Faniry Razafy Manatany ny kendrentsika ao anatin'ity fandaran'ity dia ny mba ahafantarantsika zavatra maro ahafahantsika mameno ny banga eo amin'izay hoe fahalalantsika momba ny raharam-pirenena izany ary ny fandarana tahaka nytony tsy natao hoe hisafosafo na hoe hipasipasoka fotsiny araka nefa mahazatra antsika fa itena iteny ny marina hitondra tsikera ihany koa tsikera mitondra any amin'ny fampandrosoana ilaza ny zavatra tsy mety misy ihany koa ny sosikevitra eny tsefatsefana eny fa asakasaka izay mandray na tsy mandray ihany koa izany sosikevitra izany izay ary no elona tompo lasy tompo vavy fa Faniry Razafy Manatany avy hatrany no anohiny fandarantsika ary hitondrany aloha ny zavatra nafana tao anatin'ny 4 ora na ny 7 ora ihany koa. Eny ara dia miraba ny Rina Arabe Mananjara, miraba ny teknisiantsika isika rehetra zay manaraka ny fandarana miara-manonja zay miara-manonja aminay amin'ity alatsinainy fa 20 volana oktobra ity. Na izanaiza toerana misy atsika dia hanovana zany arahaba mitafotafo izany na neto na ny any ampitan-dranomasina indrindra sika zay lavitra Madagasikara kanefa dia lina amin'ny raharam-pirenena dia manara-maso izany ary miaino ihany koa te halala te hafantatra ny zava-misy eto atoerana dia anaovana ny koko isika rehetra tokolasy tokovavy. Manampy ny fialatsiny etin'ny Rina Arabe Mananjara teo ny amin'ny tsy fandehana ny radio MBS amin'izao fotoana izao efa manao ny fandaminana ara-teknika ny teknisianina rehetra ao ambadika ao fa ho an'izay mandray izany amin'ny alalan'ny online zany dia afaka mandray an'izany amin'ny alalan'ny Malagasy News zany zay andraisantsika izany dia aotsika miditra zany sy lasa radio MBS ahafahantsika manaraka ny radio aloha zany mandrapa hiverenany satria dia mafy dia mafy ny ora mikija omaly sy ny fahasimbana ara-teknika nentin'izany dia zay no mbola arindra ny namana teknisianina marobe fa raha ohatra ka hiverenantsika ny 7 ora dia mavesatra Rina Arabe Mananjara raha ny vaovao satria dia atombotsika aloha zany ho an'ny vaovao ny antoko tika Madagasikara zay nakalaza ny faha-4 taonany tamin'ity taona ity zany ary dia nitoditsaina omaly zany araka ny hitantsika amin'ny sary izao dia nisy ny mofomamy lehibe zany zay nataon'ireo team Frantsa zany tao anatin'izay fankalazana ny faha-4 taona izay saika tonga avokoa nakalaza ity fety lehibe ity reo amin'ny toerana maro samihafa any Frantsany nanamafy izay firaisakina izay ary nanamafy ihany koa ny fiombonan'izy ireo hevitra amin'ny zava-misy aty Madagasikara zay hitantsika amin'ny sary moa zany amin'ny fahitalavitra ho antsika zay mijery reo mpikatroka team any Frantsa izany nisy solitena avy amin'ny GTT misy solitena avy amin'ny RMDM ihany koa avy amin'ny diaspora mazava ho azy zay miaradia amin'ny RMDM misy solitena avy amin'ny ASVM ihany koa tonga nanotrina izao ary misy solitena ho an'ny team avy eto Antananarivo avy aty Madagasikara satria mandalo any an-toerana amin'izao fotoana izao ny lefitry ny distim Avaradrano ary dia nanamafy izany fiombona peo sy fiombona kery ao anatin'ny fankalazana ny
faefatra taona zay hitantsika amin'ny sary moa reo mpikatroka rehetra sy ireo vahina saina zay niatrika n'iny omaly iny raha ny fanovahana sy ny fandaminana zany dia isy ny fionambe ny pro Ravalomanana any amin'ny fahaenina amin'ny volana novambra any zay indray ny programa manaraka Rina Rabe Mananjara ho an'ny any ampitan-dranomasina any akoatra n'le fiomanana zay anao conférence débat ny RMDM diaspora zany dia ho tanteritsika eto any zany fa ny fionan'ireo pro Ravalomanana zany na mpanohana ny filo Ravalomanana dia ho tanterahana koa any amin'ny fahaenina amin'ny volana novambra any mbola ho tanteritsika arakaraka ny fandrosoan'ny fotoana zany rehetrarehetra izany akoatr'izay moa zany ny teto aterina raha miresaka antokotiky Madagasikara isika dia navita ny fionana ihany koa ny antokotiky Madagasikara ao anatin' zany faritry Bonglava zany dia ao anatin'ny distrika ny Tsormandidy zay nitanterahana tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo ary natria ny birao politika ny antokotiky Madagasikara ny tetsy Atrimondrano moa zany dia ny tao amin'ny commune Androbe sy ny commune Mbavantokana dia nanatanteraka ny fameloma maso ny antokotiky Madagasikara mbola resahan'ny vahiny tompotranotsika dia ny député rehefa aveo zay avy any Atsimondrano zany resaka rehetra zany miampy ny hetsika lehibe ho karakarai ny tanora tiako Madagasikara etsy Atsimondrano zay tanterahana ao amin'ny place de l'amitié zany ery Amboanjo be zay atao amin'ny sabotsy ho avy izao akoatra ny amin'ny lahady ihany koa de mbola anatanteraka fameloma maso ny Comtim Ambohimalaza zany na ny antokotiko Madagasikara ao anatin'ny commune Ambohimalaza efa nisy ny resadresaka ny fanaovana tanireo tompon'andraikitra inotsika fa mbola hiakatra eto indray izy ireo hanamafy izany fikarakarana izany ho an'ny antokotiky Madagasikara zay nyresahantsika zay Rina Rabe Mananjara fa vaovao nisongadina tamin'ny faran'ny herinandro teo ihany koa dia ilay taratasy zay navoaka teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina mahakasika indrindra ny fomba fiasa ho an'ireo mpano gazety vahiny zay hanao fanadihadiana eto Madagasikara na fanadihadiana rakitsara io na fanadihadiana lalina investigation dia misy izay taratasy navoaka ministera zay raha hosongaintsika kely ny tsombotsombony ao anatin'izany taratasy zany Rina Rabe Mananjara dia mikasika indrindra ny hoe tokony misy ny fangatahana lalana ataon'ireo mpano gazety vahiny zay hanao fanadihadiana lalina eto Madagasikara dia makany amin'ny ministera zany de eo no ahitany ministera eo azo tanterahana sady tsy azo tanterahana zany fanadihadiana zay ho tanterahana reny mpano gazety vahiny reny akoatran'izay ihany koa dia misy zany ny fangatahana ny pitsopitso ny voarakitra ao anatin'izany hoe hinona no endriky ny fanadihadiana zay kasain'ireo mpano gazety vahiny ho atao eto Madagasikara ary ao anatin'izay ihany koa de misy ilay lela vola 3000 euro zay angatahany eo anivon'ny ministera amin'ity fanadihadiana zay ataona mpano gazety vahiny eto Madagasikara ity miampy ny hoe tsy maintsy misy solotena avy eo anivon'ny ministera manaraka an'izany mpano gazety izany amin'izay fanadihadiana ataon'izy ireo mbi ao an-tsaintsika avy hatrany rehefa mahita an'izany trangan-javatra zany amin'ny hoe fa inona ny atahora ny fitondram-panjakana fa inona no mety ho kobokobon'ny adevitra ny anivon'ny fitondram-panjakana ka atahoran'izy ireo zay mety ho fanadihadiana ho ataon'ny mpano gazety vahiny eto Madagasikara zay ka tsy maintsy voalohany indrindra angatahana lalana ary tsy maintsy hilazana ny pitsopitso ny fanadihadiana zay ho tanterahana izy ireo mandritry ny fotoana zay handalovany sy hanaovany fanadihadiana eto Madagasikara izany tsarotsika tsara Rina Rabe Mananjara raha ohatra ka ny eo anivon'ny France 24 manokana zany zay fahitalavitra ivelany any frantsany zay misy ny masovo na ny solotena ny miasa sy monina eto Madagasikara zay mpano gazety Gaël Bourgia de efa namoaka fanadihadiana mahakasika ny resaka Covid-19 na be adevitra zany namoaka fanadihadiana mahakasika lay 73,5 kg na volamena nivoaka teto Madagasikara ary nitondra taratasy mahakasika izany na nitondra dossier mahakasika izany fanadihadiana lalina nataon'izy ireo zany nisy ihany koa fanadihadiana zay efa nataon'ny mpano gazety ny France 24 mahakasika indrindra ny kere any atsimo indrindra moa zany lay hoe fihinanana hoditra zay avy nanaovana kapa nandrahoana dia niteraka adevitra zany Rina Rabe Mananjara
ary faranteo horesantsika rehefa aveo dia ilay fanadihadiana lalina zay nambarany France 24 tamina alalan'ny ramatoa Gaël Bourgia fa nisy osoka tamina raharaha mbarotra teo anivon'ny ladoany malagasy zany zay tamin'ny alalan'ny système informatique an'izany douane zany no nipiratena ka nampianana reo drasy taxe zany zay tokony alohana orinasa zay manao fampidirana sakafo eto Madagasikara zany na reo vokatra ara-tsakafo zany manodidina 454 000 euro na 4,5 sy 4 no voalaza zany fa osoka sy volavodikody natao anatin'izany raha ataontsika ny kajo eo anatin'izay reny arabe mananjara dia 2,88,400,000 ariary na 10 milliards de FMG anoany izany vola zay voatondro tao anatin'ny fanadihadiana Gaël Bourgia sy ny France 24 zay fa anisany vodikodyna zany na tratran'izay hoe kolikoly izay raha ity raharaha ty dia na voakitika tompon'andraikitra maro izany tao anatin'ny fanadihadiana anisan'izany ny tale général ny fahaditsiranana anisan'izany ihany koa ny prime ministre zay nahalala tsara ny fisiany ty raharaha ty efa tany amin'ny volana marsa tanoany kanefa dia tsy nisy izay fietsehana izay eneny vomipaky moa zany ity raharaha zay noresahan'ny fanadihadiana lalina nambarany France 24 ity ny mpanao gazety voatondro sy azo lazaina fa tratran'izay taratasy ministera zay raha ohatra ka raisina anatina fanadihadiana lalina mivelombelona zay ataony eto Madagasikara dia ny France 24 dia nanambara fa fanotohinana ny asa fanao gazety sy ny fanadihadiana zay ataon'izy ireo eto Madagasikara ny fihetsika zay ataony ministera ary ny filazana fa tokony angataka alalana dia mety ho filambaniny ihany satria tsy voatery amme alalana am'izay fanadihadiana ataon'ny mpanao gazety avy any ivelany akory ny ministera satria mety hanoitohana ny fitondram-panjakana na mety hikitikitika ihany koa zay mety ho afen'ny fitondram-panjakana izany fanadihadiana izany ka tsy voatery azo alalana akoriny ary ny fampiasana vola sy ny olona ministera de raisiny tony mpanao gazety avy any ivelany tony ho vesatra lehibe ho azy ireo akoatran'izay fa hoe fandaniana ao anatin'ny fanadihadiana lalina zay ataon'izy ireo fanoitohinana zay asa zay sy fahalalana zay zany no andraisan'ny mpanao gazety ny France 24 am'izao fihetsika ataon'ny ministera izao ary itsika moa de efa miteny hoe satria marobe reo adevitra zay nambara momba n'ity mpanao gazety ny France 24 ity dia tsy manana irika zany handefasana azy na androana azy na hanatsarana na hisintomana an'izay taratasy ahafahan'izy ireo miasa sy mitrandraka eto Madagasikara zay ny fanjakana dia amin'ny alalany tony fihetsika itony zany no heverin'ny fitondram-panjakana ry narabe mananjara fa ahafahana zany maîtriser zany lay asa ny fanadihadiana lalina zay ataona mpanao gazety vahiny zany akoatran'izay mbola resaka raharaha teo lay kolikoly ty indray dia fanoranana tsokosoko satria raha ny vaovao fantatra ry narabe mananjara dia nisy volamena 2 faingo 5 kilao indray zany zay navoaka tany amin'ny lalana tany Anosy-be zany tany amin'ny Seranatsambo ary dia niainga tao Anosy-be tamin'ny 12 ny volana oktobra zany volamena izany ary fantatra fa nisy fandraisana izany tany amina mpivoan'ny ranomasina tany avy tamina olona tsy fantatra izy io zany zay nentina sambo zany niala teo Anosy-be ary tratra tany Nosy Seychelles izany volamena 2 faingo 5 kilao zany ry narabe mananjara tamin'ny faran'ny herinandro teo ary mampametra-panontaniana ny amin'ity fivoahana zavatra tsokosoko eto Madagasikara ity amin'ny alalan'ireo arena indrindra arena kibony tany sy ireo zava-mananaina samihafa zay avoaka eto Madagasikara raha mbola tsy hitatsika zany marina momba n'ilay 73,5 kilo sy ilay raharambolamena zay mety na voatonona resaka solomavim-baoka farany teo dia mitohy am'izao raharambolamena 2 faingo 5 kilao tany Nosy Seychelles zay tratra zay miampy ihany koa ilay conteneur zany zay mbola adevitra be mahakasika azy ilay conteneur valy to amin'ny Seranatsambony Tomasina sy ny sisa ry narabe mananjara tsy ny hoe etsy vato ihany misy mamoaka tsokosoko tsy hoe ny any Toliary ihany any amin'ny Seranam-piaramanidina zany fa
tratran'zany ihany ko ohatra ny any am'ireo sistany a de tahaka ny any a Nosy Belleville de aiza am'izay ny fomba fiasa ny police des frontières zany manoloany indrindra amina raharaha lehibe ohatran'izao ary betsaka ny vola very eto Madagasikara satria betsaka ihany ko lay famohan-javatra atsokosoko akoatran'ny kolikoly a de ho resantsika miaraka amin'ny député Alain Ratsimazafy zany rehefa aveo ary député Géry Randriambolaina koa vao vidy tetsy Avaratrano dia manakambara amina trangan-javatra tahaka izany. Mbola fivoahana antsokosoky ihany koa Rina Rabe Mananjara Nosy Belleville namoahana n'ilay volamena 2.5 kilao tamin'ny 12 volana Oktobra dia mbola olona ihany ko no tafavoaka tao Nosy Belleville tao satria fatatsika fa nisy raharaha mafana zany tamin'ny volana septambra tany hoany satria tany amin'ny 17 volana septambra tany hoany Rina Rabe Mananjara no niainga ny raharaha teo anivon'ny PAC zany zay nahavoaroroy ny filohan'ny fédération malagasy baolina kitra zay sady tale général knapo sady teo aloha zay nanenjehana azy 10 taona en santé vozina zany sy lamandy amina miliara dia nisy zay praitsy kombakomba mivoalaza atao anatin'zany resaka zany de premier ministre teo aloha Jean Ravelonarivo zay nigadra 10 taona raha ao anatin'zany adevitra zany no resahana ary mbola misy lamandy zay amina tapitrisa marobe zany didina navoakany teo anivon'ny pôle anti-corruption zany na ny PAC dia raha ny vaovao fantatra dia tafavoakan'ny Madagasikara zany premier ministre Jean Ravelonarivo ka avy any Nosy Belleville no nivoahany raha ny fanadidina lalina zay fantatra zany ary tao Mayotte izy no niandry fiaramanidina nitondra azy nakany Frantsa ary iazo any Suisse izy raha ny vaovao fantatsika mahakasika zany raharaha zany ka tsy ny arena ihany zany no tafavoaka fa na ny olombelona dia eo tsika no miteny hoe malalaka de malalaka tokoa ve ty Madagasikara ty aiza mifandraisana andraikitry ny rehetra tsika moa tsy polémika ihany zany adevitra zany fa maro be zavatra tiana resana am'zany akoatran'izay ny trangarata sosialy Rina Rabe Mananjara tao mahapo tao dia tratra zany ireo jiolahy zay mpandroba olona satria dia mangalatra maso sy manapado ireo dahaly ireo ary dia tratra tamin'ny faran'ny herinandro teo ary dia ny fitaovana ny antsilava maranitra fampiasan'izy ireo mangarina maso no tratra tao anatin'izany ary efa mandeha moa zany ny lafy panadedina farany amaranantsika satria efa mandeha de mandeha ny fotoana Rina Rabe Mananjara dia ny mahakasika indrindra ny fiomanan'ireo tatsaha sy ireo mpanangomokatra zany mahakasika indrindra ny resaka campagne na ledsi zany am'izao fotoana zao de efa miomana ny any amin'ny faritra Atsinanana any efa mandeha mitety ireo tanàna marobe zay ahitana an'zany vokatra ledsi zany satria anisany tena iaina ny eto Madagasikara ny resaka hoe jorofo, ny resaka cacao, ny resaka poivre, ny resaka lavanio ary dia miainga indray zany rehefa volana Oktobra ohatran'izao manohy ny volana Novambra ka hatrany amin'ny Desambra any ny fanondranana ny vokatra ledsi dia efa mihetsiketsika ny tatra sy ny mpanangom-bokatra Rina Rabe Mananjara tahaka ny hoe efa misy ny fidinana any Anjahambe any Ambohibe any Pasimbe Manasatra na aiza moa misy an'zany any Vavatenina zany ho amin'ny mpanao ledsi de malala an'zany toerana zany na any Satavy any Pasipotsy zany any Fenerive zany any Vohilengo zany mbola any Fenerive misy an'zany hatrany Fotsialanana any aiza misy an'zany Sonieranivongo misy an'zany tena fohy be ny ledsi zany sy ny jorofo tompo klasy tompo vavy ary efa miomana ny tatsa am'zany ohatr'izany ohatra ny ao Brickaville any Ivorano Fetraomby ny any Votranivo na Ranomintina hatrany Loriandava any dia efa mihetsiketsika am'zany resaka ledsi zany hatrany Amboditavolo aiza Amboditavolo zany de tsara ho fantatsika fa ny Vatomandry tonga hatrany Masomeloka any Manoro misy an'zany de efa miomana zany re tatsa efa betraka ny efa namondro ledsi zany namondro ledsi zany de hoe nanofana piaina ledsi na fototra ledsi satria ohatran'izay moa zany le fomba fiasa ao anatin'ity ledsi ity ho an'izay manambola dia mamondro zany na efa manofa avy hatrany mamandrika an'le piaina ledsi ny anivon'ny tatsa de rehefa tonga ny taom-piotazana de efa maka zay vokatra amin'ny piaina ledsi na fototra ledsi iny fotsiny reo mpanangom-bokatra de mamoaka an'zany amina orinasa marobe ny orinasa zay mandray an'zany vokatra ledsi zany ao Tomasina Rina Rabe Mananjara ary efa misy ny fomba fikajiana azy amin'ny alalan'ny sofra moa zany sy ny quota azo Madagasikara isa-taona amin'ity resaka ledsi ity zay manondrana any amina firenena marobe any Eropa isika sy
any Etats-Unis any ka atratya Afrika ihany ko dia manondrana zany tsika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izany. Zava-dehibe tokoa izany satria de tena miankina amin'izany ny vola n'ireo tatsa ahafana ihany ko manodina ny vola isan-kerinandro zay isa-taona moa zany marimarina kokoa zay ahafahan'izy ireo miaina zany ka ny rariana de hoe ho tsara ny vokatra ledsi am'ty ary de azo kalibra tsara ihany ko ny tatsara efa tsara ny orana ary dia anisany hapidibola ho an'ny fanjakana fa le fanjakana moa zany de fanjakana sahirandava tsy tafavoaka mihitsy ao anatina raharaha tahakan'izao kanefa anisany mampidibola be vola vahiny izany resaka fanondrana zany anisan'izany tony produit tony zay amivoaka eto Madagasikara farandrina arabe mananjara dia tsy mitsahana amin'ny totongana ny vola vahiny eto Madagasikara raha ny androany zany raha ny euro ray dia efa tafiakatra 4630 ariary ary ny dolara ray dia efa 3970 ariary, ny livre sterling ray moa zany dia 5471 ariary zany vola vahiny zany. Tena mitotongana mihitsy am'izao fotoana zao ary tsy mety stable dia horesahan'ny tompotranotsika rehefa aveo satria efa ato an-trano izy mirahalahy ao anatina fanadihadiana sy anatina adevitra zay ifanaovantsika amin'izy ireo. Zay amin'ny akabeany rina fa ny tsara marena zany eo anatin'ity resaka hoe onjam-peo ty zay misy atsika de efa ny radio Madazany dia mandeha am'izao fotoana zao ahafahantsika mandray ny miara-manonja fa ny radio MBS moa zany de mbola misy ny fanamboarana zay tsy maintsy horesana amintsika hoe rovina no vity zay no ny olana ara-teknika mahatonga an'izany rehetra zany. Zay angamba ny rina no azo amtinana ny vaovao lehibe ny songadina tao anatin'ny 20 ora zay hamezantsika izany rehetrarehetra izany. Eny ary akoatra zay ihany ko moa mbola niteraka resabe namana fanity resaka hoe tolo-dalàna avy any amina solombavam-bahoaka, resaka hoe fanalan-jaza ity resaka be io nandritra n'iny herinandro iny mbola mitohy amin'ny zao fotoana zao, tenenivon'ny fiarahamonina, tenenivon'ny fianakaviana dia manana ny fomba fijeriny député Jerry Randriamalaina zay hiakatra eto rehefa aveo satria hoeny amindry zareo zany io tolo-dalàna io eny amin'ny antemera-pirenena eny ahoana mba mety fomba fijeriny an'izany raharaha izany fa aleo izy no hitondra ny fanazavany rehefa aveo. Mialohan'ny tena andraisantsika ny député Jerry Randriamalaina vao vita amin'ny alàna tiako Madagasikara atao amin'ny distrika ny Avaradrano dia mba asitsika teny kely aloha momba n'ity resaka hoe journalisme d'investigation ity izay namoan'ny fanjakana zany araka ny tenen'ny faniry teo raha misy mpanao gazety vahiny anao investigation eto Madagasikara dia misy fepetra vitsivitsy tsy maintsy arahany toy izany hoe inona ny endrikendrika ilay fanadiadiana, tokony misy fangatahana lalana amin'ny fitondrana, mandoha vola 3000 €, tsy maintsy misy olo tena amin'ny fanjakana miaraka manaraka n'ilay mpanao gazety manao an'izay fanadiadiana ataony ihany. Ny zavatra tsara ho fantatsika aloha de izao ny investigation zany aloha amin'ny resaka journalisme raha tsy fantatsika olo-pirenena de zany de ohatran'ny varoanina zany amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety. Zany hoe varoanina zany hoe zavatra mahazatra zany, zavatra tsy tokony hoe mbola zavatra vaovao fa ny mampiavaka azy fotsiny de ny hoe ny investigation tompoko raha dika amin'ny teny malagasy tany amin'ny fianarana zay natao zany tamin'ny fianarana journalisme dia io zany le antsoina hoe fanatsikafonana na fanadiadiana lalipaka amin'ny resaka asa fanaovan-gazety. Tsy mitovy amin'ny asa amin'ny polisy fa ny asa fanaovan-gazety dia mijanona foana amin'ny asa fanaovan-gazety azy, mikaroka vaovao dia manangona ny vaovao zay azo dia mandefa azy any amin'ny olo-pirenena sy any amin'ny vahoaka izany. Zay no asan'ny mpanao gazety. Ny commentaire ndray zany hoe mifaneho-kevitra amin'ny alalan'iny de samy manany azy ny tsirairay fa ny asa fanaovan-gazety dia mikaroka vaovao izy, angoniny zay vaovao zay ary manaparitaka azy any amin'ny olo-pirenena. Io moa tenen'ny mpampianatra foana amin'ny resaka journalisme hoe ny vaovao de tsy ny vaovao manatona amin'ny mpanao gazety fa mpanao gazety no mikaroka ny vaovao. Ka raha ny resaka hoe fanadiadiana lalipaka, resaka investigation zany, fanatsikafonana amin'ny ankapobeny de zany aloha zany ny azo lazaina hoe fa any amin'ny sehatra ambony amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety.
dia zao no zavatra tsaro mariana tsy isika eto Madagasikara mihitsy aloha raha ny tokony izy no ndeha hampianatra amin'ny vahiny amin'ny resaka tontolon'ny asa fanaovan-gazety na io hoe resaka etika sy deontolojia eo anivon'ny ordre io aza dia amin'ny ankapobeny zany zavatra efa iraisam-pirenena lalàna momba ny asa fanaovan-gazety iraisam-pirenena izy reny fa io moa arakaraka ilay firenena izay misy ny mpanao gazety zany ao ny firenena mandala-ny resaka communisme ao ny firenena libéral ao ny firenena mampiasa ny jadona na ny dictature ohatra ny any Korea avaratra dia zay zany no misy ny samy hafany zany hoe misy amina firenena sasany malalaka ny asa fanaovan-gazety hatrany amin'ny investigation misy any amin'ny firenena sasany antonontonony ny fahalalany asa fanaovan-gazety ary any amin'ny firenena sasany ray de tena hoe tena tery de tery ny asa fanaovan-gazety zany arakarak'ilay firenena io fa ny foto-kevitra de izay ka raha ohatra zany ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara amin'ny teny hoe raha isy mpanao gazety vahiny anao fanadihadiana lalipaka anao fikarohana amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety zany amina toe-javatra misy eto Madagasikara ka hoe misy mifepetra zao tsy maintsy arahana de ny fiatraikan'izay avy hatrany aloha fiatrakan'izay avy hatrany aloha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ratsy ny atao hoe endrika Madagasikara eo erak'izao tontolo zao raha ny resaka hoe fahalalahana izany ohatra midika mantsy le izy hoe tsy mahay na hoe ndeha anaonao foana ireo mpanao gazety vahiny zany anao an'ilay investigation zay zany no tena ao ambadika le izy hoe sao de miteniteny foana sao de sao de hiteny am'izay ny mpanao gazety vahiny hoe zay nga tsy nianatra zay anga tsy mahafeny asanay zay anga ohatr'zao sy ohatr'zao ary ny tena foto-kevitra lehibe ao anatiny de tsotra fotsiny marina sa tsy marina ilay vaovao zavatra misy sa tsy misy ilay toe-javatra zay anaovana fanadihadiana zay zany no foto-kevitra lehibe ary zay mifanontaniana lehibe aloha le hoe marina sa tsy marina aloha zany ino zany tokony hipetraka any amin'ny hoe fahavitany lay fanadihadiana hoe ahoana ny fipetraka ity fa le hoe sao de zavatra raha ohatra hoe zavatra tsy mitombona zavatra tsy misy andeha anaovana fanadihadiana de zay zany tena zavatra hafa mihitsy ary raha ohatra araka vita lay fanadihadiana ka raha ohatra ka misy ny atao hoe tsy mety amina vondron'olona na amina fiarahamonina na amina fanjakana mbola misy ny antsoina hoe dementi mbola ao anatina tontolony asa fanaovan-gazety daholo zany fa zay hoe dementi zany zany de miteny hoe diso ny vaovao teneninareo diso ny fanadihadiana zay nataonareo mpanao gazety fa ity no marina am'izay le mpanao fanadihadiana tsy maintsy mamoaka an'lay fanitsina nataon'lay nanao an'lay dementi zany hoe itya no marina arak'ilay fanampy vaovao zany noentin'izay mitondra azy milazany hoe izao marina fa tsy ilay zavatra no teneniny ilay mpanao gazety na ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety izany izay zany no tsara ho fatatsika ao anatiny ity raharaha ity faraky nefa nytenen'ny faniry teo hoe ilay fihetsiky ny fanjakana dia karazany nefa maneho sahady ny amin'ny hoe fiahiahina nylay mpanao gazety zay mpanao gazety vahiny zany anao fanadihadiana amin'ny ankapobeny eny mpanao gazety tsy manao politika izy tsy miditra mihitsy hoe inona ny lalatsaina politika oetiny eo anivon'ny fitondram-panjakana na hoe ahoana sy ahoana na hoe maka hoe momba ny atsy na momba ny arifa zavatra iraisan'ny mpanao gazety aloha de ny hoe ny fikarohana ny vaovao ary ny vaovao tompoka de karohana fa tsy manatona ho azy marina hoe misy ny internet misy ny facebook sy ny rehetrarehetra fa ny tena foto-kevitry ny vaovao de karohana ny vaovao fa tsy mipetraka eo amin'ny salon eo anao de tonga ho azy eo ny vaovao ary ny mpanao gazety manao investigation de tena ao anatin'ny asany tsara mihitsy izay zay zany no tsara amafisana kely momba ny tony raharaha ito mba tsara ho fatatsika ny momba zany de anjaratsika no misaintsaina fa ity ato amin'ilay fepetra teneniny fanjakana ny amin'ny hoe tsy maintsy zao no fepetra arahany ireo mpanao gazety vahiny zany manao investigation to Madagasikara de hoe tsy maintsy misy solontenan'ny fitondrana zany
hoe manaraka n'lay investigation ataon'lay mpanao gazety vahiny de ozytsika hoe inona ary zany ny investigation ane de sao de tsy fantatsika fa mila faharetana no manao an'io zany hoe raha manao investigation anao tsy ohatrany hoe manao reportage tsotra fotsiny de lasa anao mandeha de adiny ray adiny roa adiny telo de vita ny reportage de tonga de manao montage de alefa de hoen'ny vahoaka fa ny investigation de mety maharitra mambolana mety maharitra amantaonany ary mety maharitra amantaonany maromaro mety ao anatina 5 taona ianao manao investigation ho an'ny mianatra an'izany de mahafantatra an'izany tsara mety ao anatina 10 taona ianao manao investigation dia zay vao vita lizy ka raha maharitra amantaonany maro lay fotoana anaovana n'lay famakafakana ataon'lay mpanao gazety de isy olo-mpanjakana zany anaraka n'lay mpanao gazety eny foana nandeha arizy de andeha arana andeha arizy zany ve de lozika ho isika de ny source ihany ko momba lay hoe source d'information na hoe le loharanom-baovao ny mpanao gazety no mahafantatra an'iny fa raha resaka hoe fanjakana ny de hiditra ao anatin'ny loharanom-baovao an'lay mpanao gazety de fa tena zavatrafa mihitsy zany no mitranga eto Madagasikara fantatra mpanao gazety rehetra zany antan'io daholy ireo mpampiofana ireo mpampianatra momba ny resaka journalisme na amin'ny université tsy miankina io na journaliste avy any velany io zany le hoe source d'information zany fa matetika ane no mitrange raha manao fanadihadiana tsotra fotsiny ny mpanao gazety zao ohatra hoe any amin'ny sehatra ny fanjakana de mikatona ny loharanom-baovao indrindrandrindra hoe mpanao gazety avy aty amin'ny mpanohatra tsy tokony hipetraka mihitsy amin'ny fanontaniana raha misy zavatra miseho anankiray ohatra hoe raha fanjakana zany de zao no tiana tenenina amitsika mpanaraka amin'ny miara-manonja tsisy mamorona eto fa zavatra misy anontaniana le mpanao gazety avy amin'inona avaizanareo nareo tsy izy fa nareo tsy atao anaty listra fa tsy mahazo miditra indrindrandrindra moa no hoe mpanao gazety avy amina station ny hoe no mpanohatra no tompony mety hoe tsy atao Tananarivo ihany resahana mety hoe député ny tompon'le radio fa député mpanohatra fa any faritra na mety hoe olona mafana fo izy amin'ny tontolon'ny fanoherana ny tompon'lay station na mety ko hoe tena lay station dia mandefa fanadiadiana mirona kokoa any amin'ny tsikera izay miantefa any amin'ny fitondrana de anontaniana hoe mpanao gazety iny mpanohatra tsy mahazo miditra na hoe idina mihitsy ilay loharanom-baovao ka io le source d'information io zany anisan'ny zava-dehibe io ka raha nao investigation mpanao gazety tompoka tsy ilaza aminao mihitsy izy ny source d'information fa rehefa vita lay fanadihadiana dia eo ianao zany mahita hoe tsy mitombony ity na ohatra zao ty de manao an'lay démenti zany izay mahatsiaro hoe misy tsy mety lizy misy zavatra be dehibe kopitsopitsony zany ao anatin'io raha io fa tsy hoe zavatra mandeha fotsiny amin'ny izao zany de hoe mbola mpandoavina vola sensisa tena manahirana no mieritreritra zany zavatra zany fa dia zay aloha zany no zava-misy eto amintsika ka nitondrana zany fanazavana zany mba tsy ampitopotrano miono atsika vahoaka malagasy fa tena hoe ity tontolo ny asa fanaova gazety ity mantsy manahirana ny atao hoe régime anankiray izay mahatsiaro fa tena hoe efa sahirana ny firenena zay hoetiny kanefa tsy mahavita mamaolana an'lay vahoaka ny olana mianjady amin'ilay vahoaka ao aminy zany dia lasa io no zavatra mitranga asa afaka volana vitsivitsy andray de hipotra andray zany zao lay atao hoe filarany eto ambonin'ny tany amin'ny fahalalam-fanaova gazety de io zao de fa tsy maintsy isy fetraka andray io dia hiteo ndray zany hoe emitra ndray ve ny laran'ny Madagasikara sa ahoana ary reny toe-javatra reny de misy fetraikany eo amin'ny fiara-miasan'ny firenena malagasy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ianao any vela miteny hoe manaja ny demokrasia ianao any rehefa mandehandeha any ivelany any miteny hoe tena milay be ny any Madagasikara tena manja be ny any Madagasikara nefany ilay mpanao gazety vahiny tratra ny tony atao hoe fepetra isan-karazany tony de efa mandiso
an'izay filazana etsiaroa izay. Iny zany atao hoe tsetsatsetsatsiaritra aloha tsy maintsy nitondrana fanazavana mba hahafahantsika mahafantatra tsara ny momba nytony hoe tontolon'ny journalisme d'investigation itony. Efa maro ireo mpanao gazety malagasy efa nandalina momba ny io sehatra io fa dia izany moa tsy atao akivy fa ny atao hoe zavatra misy atao hoe manahirana ohatran'izany dia tokony vao maika pisy rispo eo amin'ny fikaroham-baovao sy ny fitaterana marina miaraka amin'ny porofo. Izao no nytenen'le mpampianatra izay tamin'ny tena moa zany nandalina ny resaka journalisme d'investigation io tany amin'ny taona 7 tany tao amin'ny institut-ny Banque mondiale zany. Dia ao misy fanofana momba ny journalisme d'investigation maromaro moa no atao hoe niaraka niofana tamin'izany fotoan'izany fa tateorina mbola nitoy moa le izy angamba teo amin'ny 20 menadaty eo zay zany no nianatra momba an'io ary mpampianatra amerikanina avy any Washington no nitondra ny traikefa nampianatra tamin'izany fotoana izany. Dia tsotra fotsiny no miteneniny hoe ny vahoaka no andremanjaka ary mila mahafantatra ny marina izany vahoaka izany raha mbola manonona ny firenena anankiray hoe firenena mandala ny demokrasia. Fa raha vao tsakatsakana ny fahafantarany vahoaka ny marina dia fa tsy ao anatin'ny fandalana ny demokrasia izay. Zay zany no nataony mpampianatra tamin'izany fotoana izany. Mbola tadidiko mihitsy ny anaran'ilay mpampianatra Andriamato Rodrigue, zay ny anaran'ilay vazaha amerikana ary mazava tsara mihitsy ny fanazavany momba nytony resaka hoe journalisme d'investigation itony. Ka dia anjarantsika no mandray zany sy hoe mandinika momba n'izany toejara izany. Fa raha firenena tsy misy mpanao gazety tompoko dia firenena maty no anaran'izany. Efa eto ny député Jerry Randrebolaina voafehy tamin'ny alalany tika Madagasikara tao amin'ny district ny Avaradrano. Faly miarabanao député. Ya, faly miarabanao namanarina ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy iray manontolo zay manaraka izao fiandarana miara-manonja izao na reo any ampitan-dranomasina any na koa ny eto toerana indrindra ireo vahoaka ao amin'ny district ny Avaradrano zay mangataka ara-paina manokana foana moa zany dia miarabantsika rehetrarehetra satria fotoana ohatran'izao no ahafahana mifampiresaka amin'ny alalan'ny tony miara-manonja tony ahafahana ihany koa mifampita vaovao arak'izay hoe masehatra ahafahana manambara ny zavatra tianambara rehetrarehetra amin'ny vahoaka malagasy. Fa eto koa dia maneho manokana ny fiarabana ny tsingeritaona faefatra ny team any France any namanarina satria nakalaza an'izay faefataona an'izay ny team France zay atao hoe misy solotena avy aty amin'ny disteam Avaradrano nanatrika an'io fionan'io zay isorana an'ireo ekipa any Dilambato reo satria dia nafinaritra ny fandraisana sy ny fiarahana tamin'izany fankalazana zany. Zavatra ohatr'izany mahafinaritra satria mampiseho modely tsara ho an'ireo hoe mpikambana anatin'ny atoko izay sy manome modely ihany koa na any tany lavitra any na hitatoerana itsika tiako Madagasikara dia zava-dehibe zay ihany amin'ny atao hoe mpanaradia ny Andriamatoa président Marc Ravalomanana satria firaisan-kinany itsika ny tena zava-dehibe sy ny fifankatiavana zany. Firaisan-kina fifankatiavana efa naseho tamin'ny alalan'le gâteau be teo moa iny zany fa dia zay no tena zava-dehibe zay firaisan-kina sy fifankatiavana zay ho amin'ny tombontsoan'ny Madagasikara. Avy ny orana député teto Antananarivo sy manodidina teny Avaradrano teny koa teny amintsika teny mikija ny orana tamin'ny alina iny hita mba velovelom-bolony iray aloha ny zavaboary zany tao aorianan'iny orana ny latsaka iny dia men'Andriamanitra orana na dia tapaka raha ny ranony jirama dia ozy Andriamanitra hoe tena mampalahelo le vahoaka fa lao andatsahako orana dia iny izy iny. Eny zava-dehibe iny orana iny ary isorana an'Andriamanitra satria raha ny ahitany sy ny atao tsy fisiany rano na mpikaikaika ny vahoaka mihitsy izy iny ary tsy Avaradrano fa Madagasikara mihitsy raha zay ny azo ilazana anazy satria
be deaibe ny olona nefa nanylavan-drano ary efa tsisy fotomo matsony ranao andavadrano ary fiaviany eo loatran'ireny zany de marina mihitsy ny teneninao hoe fitahian'Andriamanitra ny inoarana alina iny satria mba ahafahany vahoaka reny na de mitaty rano fotsiny ary ahafahana manao fitsitsina mavita zay vitany ahafahana manao fitsitsina ao atokantrano hoe mba le raha nytatazana ahafahana anasana trano ahafahana anasana vilia sy lamba sy ndradraketra fa le ao andavadrano ndray zany mba eritreretina ho andrahoana sakafo sy ho ampiasaina manokana hosotrona zany le politikan'ny rano mihitsy eto Madagasikara hoana ny fahitany député Jerry Randrebolahy anazy tamin'ny président Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrana nisy zany hoe ministeran'ny rano zany hoe tena hoe zava-dehibe amintsika am'izao ony ty resaka rano ty fa atao tena ohatrany tena manahirana le manahirana manko na manarina de zao tsika ty am'tony seritony de miezaka foana no mitabataba miezaka foana no atao hoe mamelon-dakiloso raha zay le azo ilazana anazy misy meno ihany izy ty ndraindray hoe andao ovaina zany mpitantanao amin'ny jirama olo ovaina ny DG ovaina daholo ndradraketra satria hita fa tsy fahombiazana be dehibe raha ny resaka rano zany raha ny fahalalana azy de nietretina mihitsy ahitana fahombiazana nanaovana le forage be dehibe eran'ny tanàna reny nefa re forage zao raha ina amin'ny faritra avaradrano iny be dehibe ny atao hoe forage vita teny fa le forage fotsiny vita fa le fametrahana le pompy sy le hoe fampandanana an'le pompy zany ho jifain'ny olona azafady dia tsy tanteraka zany hoe ny fahitana an'le zany hoe le fandrebrebena vahoaka fotsiny le izy ary indrindra hoe le fahaizana mitantana mihitsy zany tsy misy le fanjakana mijoro miezaka foana amin'ny teny hoe zao anao an'zao fa lasa resaka fotsiny le izy fa mifantanterana an'le zavatra ohatran'ireny zany tsy misy ka zany rehetrarehetra zany mila mahatonga saina ny olo-pirenena rehetrarehetra am'izao fotoana zao satria tsy atenaina intsony ty fanjakana ty raha natao hoe fitantanan-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena satria zavatra hita sy tsapa am'izao fotoana zao dia atao hoe fampanantenana pokaty be dehibe ary tsy misy mihitsy ny tena hoe fijerevana n'le vahoaka manokana am'izay resaka hoe fiainana andavanandro na ny am'resaka sosiala zany na ny am'resaka fitsaboana zany na ny am'resaka fampianarana zany nyrehetrarehetra mihitsy zany hoe fa mametra-panontaniana daholo zany misy paraingy be dehibe hoe inona marina zavatra amseto anytiny tany sy ny firenena ty satria ohatrany tsy lara-pahamehana amin'ny fitondram-panjakana le favoazan'le olo-pirenena tsy rehetrarehetra zany ka ao anatin'izany io moa ny fitondrana mitondra fanazavana zay hoe atao hoe hafa mihitsy takan'izany ohatrany hoe ny vary de tsy miakatra raha tsy afaka roa taona tonga indray ny resaka hoe omby vavy avy any velany de hoe misy hoe omby vositra tia Madagasikara fa nga zany afaka mametarana sisa ny atao hoe omby vositra inona ny tena dikan'izany misy tsy mahafantatra kay le izy nefa ny ampianarana efa mahay an'izany sy sisa zavatra hita zany hoe le zavatra fanazavana hoentin'ny mpitondra fanjakana ohatran'ny tena zavatra hafa tena hoe contraire mihitsy ka mahatonga ny olona iteny hoe ka ny zavatra marina raha zavatra hafa no lazain'ny fanjakana ao anatiny de inona ny zavatra andeha am'izany eny ka zay indrindra ngely izy za moa zany miteny an'izay foana hoe tena manamafy an'izay mihitsy hoe ny vahoaka mihitsy amin'ny fotoana zay hoe eritreretana ametrahana olona hitondra am'ty tany sy firenena zany any amin'ny fifidianana ny tiako ho tenenina eto zay indrindra dia tokony tena mandinika sy mieritreritra mihitsy olona manahoana no tokony hitantana nyty firenentsika ty fa raha ny zavatra nisy nge atako hoe nanomboka tamin'ny 2009 hatramin'nakatytsika am'teny zao dia tena nampihembotra an'le firenena zany ny fitondrana atao anatin'izay rehetrarehetra zay tena ko moa tao anatin'ny atao hoe mandafaroa zao ty hoe masolomba vahoaka ny tena ty be dehibe ny atao hoe fitaraina amin'ny vahoaka be dehibe ny marary amin'ny vahoaka be dehibe ny atao hoe etaeta amin'ny vahoaka entina mankany amin'ireny fitondram-panjakana sy hoe mpanantanteraka ireny fa tsy hita ny député namandry zareo raha de lahaniaka mihitsy hoe tsy hitana izy anaovana an'ity zavatra ty fa na zay keo ohatra voafitaka ihany nanoana an'ity fanjakana ty sanatriavina anazy moa zay safidy zay fa za tsy hiditra lalina am'izay zavatra fa ny afotsiny mifantatro de ny hoe miezaka izy hay ny mitondra ny zavatra tsy mety sy ny zavatra atao hoe marary ny vahoaka fa tsy misy mieno ary zavatra manahirana am'izao fotoana zao de hoe zay tiako ihany io zay zavatra zay zany manahirana zay fomba fitenenana zay tsy miteny ny vatana an'izay le olona fa fietsika sy ny zavatra atao
dia ahitana takatra n'izay atao hoe zay fietsika mpitondra io zay le izy namana faniry zany ndraindraketra zany zany no atao hoe tsy menatra tsy sasatra ny tena miteny atao amin'tony fandaharany tony satria tsy maintsy mijoro na inona zavatra miseho na inona zavatra miantra hoe jereo hoe inona marina ny lalam-pamena eto amin'ity tany sy fireneny ity satria raha ny zavatra iaina ny vahoaka sy ny zavatra marary ny vahoaka ohatrany tsy de misy mihainy loatra miezaka misy koa moa reo olona reo zany hoe atao hoe mimpanoa anandro zareo reo miezaka foana hoe manadio sy miezaka hoe midisona ataon'ireo mpanohatra reo disona ataon'ireo zavatra reo fa za tsy ady hevitra am'izany fa ny afotsiny mifantatra hoe ho tsarain'ny tantara eto daholo tsika mianakavy tadidio tsara fa misy fetrany ene no misy fataperany ny atao hoe fotoam-piasana sy atao hoe mandahana filoham-pirenena na mandahana solom-bavam-bahoaka am'izay hoe olom-bao fidin'ny vahoaka hitondra ny firenena ianao na fidin'ny vahoaka solovavana azy zay zany misy fataperany io misy fetrany io ka am'izany fotoana zany de ny vahoaka ny tsaratsika tsirairay aby hoe nety ve ny zavatra nataolo tamin'ireo vahoaka reo nety ve nitondranao an'ity fireneny ity sana ka ny mitsizya de anjarany olo-pirenena tsirairay moa mamaly an'izay zavatra zay ao anatina fahasahiranana tanteraka zany ny firenena am'izao fotoana zao tsy asitsika resabe moa zany zay fa hoe efa miara-miaina azy io isika mifandripahalemana tsisy ny rem-pirenena mitapitra mivoaka ny ivelany antsokosoko ny fahasalamana tena marary ny malagasy tsy mahavity fanafoditsony ny lalana ratsy ny tontolo iainana potika be de be ny mpivarotra tsy mahalafo entana intsony amin'ny zao fotoana izao raha nampitaina ny tany amin'ny folo taona lasa ny amin'izao fotoana na ny mpivarotra atao hoe entana somary miavaka zany dia tena sahirana am'izao fotoana zao mpanao asa tena sahirana zany no iainantsika député Jerry nefa ao anatin'izany no mipotra ny tolo-dalàna resaka fanalanjaza de ozy ny olona inona ary ty ho any aminareo zao izy io any amin'ny assemblée de ahoanareo amin'io eny ho ana manokana moa zany mbola tsy namaky any tolo-dalàna io ny tenako fa mafantatra fotsiny hoe efa tafapetraka amin'ny anteny miram-pirenena io izy io zany am'izao fotoana izao dia tolo-dalàna aloha ny député ny manolotra azy fa volavolan-dalàna ny gouvernement tano zay le izy fa ity tolo-dalàna fa any amina député fa any amina député namana zany izy io ary zavatra manahirana amin'ity tolo-dalàna nataon'ny député ity zany dia mbola voavoapetraka fotsiny amin'ny anteny miram-pirenena izy io de fa resa be eny amin'ny tambadrosa serasera eny eny amin'ny aina manjery retrarehetra eny ary na itsika sianao koa raha moa eto sao dia atao hoe tafaresaka an'izy io ary raha ny tenako manokana aloha ma-kristianina ary tsy mamenatra ny teny an'izany katolika ary ao anatin'ny zay hoe finoana katolika zay dia tena tsy ekena mihitsy ny atao hoe zany resaka fanalanjaza zany tsy ekena zany resaka hoe avortement zany ary indrindraindrindra na io resaka hoe fampisarana le voka na koa hoe ny atao hoe fanabeazanaizana amin'ny atao hoe finanana pila na trindrona na am'le resaka hoe zavatra petraka reny anaty tsanonjazany vehivavy reny ary dia tsy ekeny ny fiangonana katolika zany le zavatra rehetrarehetra eny fa niany azo ekena fotsiny amin'ny hoe fanabeazana atao amin'ny finoana katolika de hoe fanabeazanaizana ara-pojanahary zany hoe amin'ny resaka fikotiana andro na ihany ko resaka hoe fitsapana hafanana dia zany rehetrarehetra zany ihany no azon'ny fiangonana katolika ekena zany am'izay atao hoe fanabeazana zay tsy miovy zay zavatra zay fa zay fotikevitra ary zay mihitsy no atao hoe reny olona miroso amin'ny fanambadiana kristianina reny ao anatin'ny fiangonana katolika dia misy atao hoe fampiofanana manokana mba ahafahan'ireny olo reny zany amin'ny tandro zay atao hoe fanabeazana izan'izay amma hoe irosony amin'ny fanambadiana kristianina zay zany zany retrarehetra zany no atao hoe manaitra ny tena ihany ko satria raha ny zavatra nisy ny hatra am'izay tsy ny ho anahy manokana dia tsy de ilaina loatra angambony hoe anaovana lalàna manokana ny resaka fanalana zaza na resaka avortement satria io resabe io misy samahafa mako eo mako le mahatonga le resabe na anatin'le tambadrosa serasera any le hoe ahoana zany raha ohatra ka
misy vehivavy anankiray mitondra voka nefa ivoka io a voka tsy nirino io fa tratra ny fanolanana izy na tratra ny resaka tsy fantatra de ahoana ny no andekena an'izany zavatra fa tsy maintsy alana io zavatra io za tsy hiditra lalina be am'izay fa ny ahy fotsiny hoe matoa zany io tonga atao a de Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe d'ici olona vo olona ty de tsy omeko aina le zaza okipony io fa namen'Andriamanitra aina tamilana fanolanana io na tamin'io na aina io efa aina aloha de fa iny anjarany le fianakaviana sy zay ray aman-dreniny any a miaraka am'izay dokotera anao an'izay tokony iresaka an'izay any am'izay anaovany azy any anazy zay zavatra mety misy ohatra koa hoe aretina na ohatrany de any dokotera eo ihany koa le hoe noho le hoe na le reny no mety ho faty vokatra le fitondrany voka na le zaza no mety ho faty misy safidy io zany eo na le reny no tsy maintsy avotana na le zana no tsy maintsy avotana zay zavatra ko anjaran'ny dokotera sy le ray aman-dreny na le vady sy le fianakaviana no manapa-kevitra fa anko manokana tsy ilaina loatra raha iza no hoe amoahana tolo-dalàna manokana anaovana lalàna manokana ny resaka hoe avortement ty zany tiano tenenina eto zany hoe zavatra hafa ane zao no tena marary amin'ny vahoaka re olona zavatra hafa ny tena marary amin'ny vahoaka fa tsy resaka zavatra ohatran'ity zavatra ity tonga ao sanatriavana tonga an'le fitenenan'ny tanora ankehitriny hoe any amin'ny tsy manahitaina no mivoto namana faniry zavatra manahirana am'izao fotoana zao hafa ny zavatra lalàna olanina amin'ny anteny merenpireneny io zavatra tsy eritreretinao mihitsy a fa raha ho anahy manokana aloha tsy sanatridresaka hoe fakahala namana fa aloatra zalahy nary ranapahavisany mba zavatra marary ny vahoaka am'izao fotoana zao no jerentsika manokana hoe ahoana no lalàna olanitsika amin'ny anteny meram-pirenena io zavatra mampametram-panontaniana any am'izao namanarina de ny hoe inona marina zany ny tena mety ao ambadika io lalàna io indrindra matsy satria zavatra tsy eritreretinao mihitsy a no hoe amin'ny fotoana vanim-potoana ohatran'izao ve no andaninao lalàna zay tsy eritreretina mihitsy hoe ampandroso firenena ve zany satria zavatra misy am'izao fotoana zao namanarina dia ny famonon'olona etsiro am'izao fotoana zao mbola resaka moa resaka fitandrona filaminana io rehefa avy eo a tena atao hoe fa iainantsika vahoaka malagasy am'izao fotoana zao raha misy fatin'olona zany efa tsy mataitra ny olona tsony misy fatin'olona le tsy mataitra misy olona voaolona le rehefa tsy mataitra ny olona tsony satria inona ny antony efa be loatra le zavatra iny efa iainan'ny olona isan'andro a de ohatra hoe tsisy valerantsony zany ny aina zany eto amintsika zany ka raha am'izao fotoana zao anao mbola andany lalàna momba ny hoe famonon'olona amin'ny lafiny fanalan-jaza sanatriavina dia omena vahana eto amin'ity firenena ity ve zany ny resaka famonon'olona sanatriavina elana tsiny ka ny amisy avosanany ratsy moa namana rina mba hevin'ny soa hoe raha zavatra mbola azo apetraka raha zavatra mbola azo ajanona mbola tsy fotoana an'izao ary zany mino matoko fa be de be reo solom-bavamboaka isorana manokana moa solom-bavamboaka fa nanao zay resaky zay ihany ko tena amin'ny aina manjery teny a efa manohatra n'io lalàna zay tonga amin'ny ateny meram-pirenena ihany ko ary misy matoka fa maro solom-bavamboaka kristianina tsy anaiky mety hoe ampandaniana n'io lalàna io zany am'izao fotoana zao ary na hoan'ny filohan'ny anteny meram-pirenena ie atao hoe am kristiana anazy ko misy matoka fa na izy ary mety tsy de akataony io nefa tsy fantatra moa fa ao amin'ny anteny meram-pirenena io de hoe fandaniana lalàna fanaovana lalàna kanefany a misy ihany ko mety hoe resaka politika de tsy fantatra hoe avy am'izay ve mety sanatriavina alany an'io lalàna io fa anjaran'ny solom-bavamboaka rehetrarehetra no mieritreritra momba an'izay zavatra namanarina solom-bavamboaka moa zany tsy maintsy mijery ny fiainany malagasy izy a mihaino ny feo fieritreretana izy a mihaino ny feo an'Andriamanitra ihany ko nareo solom-bavamboaka amin'io arara io ny kristianina amin'ny akabeny zany manohatra an'io a ny silamo koa efa miteny fa tsy manaiky an'io mihitsy ny silamo a tena ny silamo a ny finoana silamo amin'ny akabeny a tsy manaiky an'io efa laza momba an'izany a izy ireo a dia fanontaniana mipetraka ao anatin'le izy de ny hoe hiditra ao aminareo io zany a ahoana sy ahoana moa zany lalan'ny tolo-dalàna ohatra reny tafapetraka izy io de makaiza io zany moa rehefa tonga amin'ny anteny meram-pirenena ny tolo-dalàna kely any dia rehefa tafapetraka ao izy de tsy maintsy misy mandeha any amin'ny commission ninona commission ny géant anatin'ny
commission juridique zany iny de avy eo misy ihany koa misy commission manokana ihany koa zany commission mety resaka santé moa zany zavatra zany de tsy maintsy mandeha amin'ny commission santé koa zany iny no volavolaina sy dina hevitra anaovana débat kely eo avy eo zany vao makany amin'ny séance plénière zany ane rehefa amin'ny séance plénière zany izy fa misy débat maromaro de eo koa zany mety hoe alany azy sy alany azy zany arakaraky ny atao hoe inona marina tena mapety an'le lalàna sy tsy mapety an'le lalàna zany zay ny momba iny resaka tsy fandriampahalemana misy foana zay tsy fandriampahalema zay raha ny atao Antananarivo sy ny manodidina any amin'ny faritra ihany koa amin'ny alina ainona miantso vonjeo sy ny sisa raha amin'ny any amin'ny faritra misy azika inona ny azon'ny député Ambara rarotana ny mahetonao aloha alohan'ny idirako any amin'le resaka tsy fandriampahalemana angamba ny namana rina dia tiako ihany no atao hoe manino ma zany manaitra kely an'le atao hoe fiangonana zay atao hoe manohatra ny lalàna andeha amin'ny anteny mirepirenio zany tenako hoe satria maro atao hoe fiangonana zay hita hoe efa manomboka mamoaka ny heviny koa any tsara zany isika mpino kristianina indrindra ireo lehibe amin'ny fiangonana mba manao fanambarana mihitsy eny amin'ny ainamanjery eny mba manazava tsara le hoe inona mapety an'io ihany koa sy tsy mapety an'io lalàna io zany hoe tiako hotonenina zany tamin'izay fotoana zay de ny hoe tsara ihany koa fiangonana amin'izao fotoana zao mijoro satria raha zavatra lalàna tseken'ny fiangonana ohatran'le zany mba tsara ny fiangonana mijoro mandray ny andraikiny koa mba manohatra an'izay zavatra satria mety hiady mafy ny solombavavoaka ty amin'ny antemera-pirenena kanefa fahenona ny atao hoe mba fandraisana andraikitry ny mpitarika fiangonana rehetrarehetra zay manohatra n'io lalàna io ihany koa dia mety mba aresy lahatra an'le olona zay mieritreritra mpandany an'io lalàna io amin'ny anteny mera-pirenena zany zay ny tsetratsetra tsiaritra tiako lazaina momba ny lalàna iny namana rina fa aty amin'le resaka tsy fandriampahalemana moa zany dia mampikaikaika amin'ny vahoaka malagasy io amin'izao fotoana izao Madagasikara ray manontolo mihitsy ny atao hoe misehatra amin'izany resaka tsy fandriampahalemana zany tsy teny tsony hoe inona ny antony tena mahatonga an'izy io fa irahantsika mahafantatra fa noho ny antony tsy fananana asa noho ny antony tsy fahafahana mamboly noho ny antony tsy fahafahana miopy dia tsy maintsy mirona n'izay atao hoe tsy fandriampahalemana zay zany ny vahoaka malagasy nefa na izany naty zany dia raha atao fotsy hoe tao amin'ny faritra lasora commune lasora atao dia anisan'ny tena enjakenjana raha atao hoe teo amin'ny ray volana teo zay ny atao hoe asanjolasy ny famakina trano resaka fangalarana moto resaka atao hoe fanafihana reny mpivarotra ireny ary zay ny tiako sarihana ny atao hoe tompona andraikitra mivantana reo mpitandro filaminana sy mpitondra fanjakana ihany koa fa rehefa tena nandray andraikitra mpitandro filaminana niaraka amin'ny député Roland moa zay tao nrahina hoe ahoana ny fomba hijerevantsika sy hafahantsika manampy mpitandro filaminana indrindraindrindra ihany koa ny be ny tanàna ny lasora sy chef district dia anisany hoe nahitana fahombiazana be ny nanaovana zay hoe karazana fiaraha-miasa miaraka amin'ireo andromasom-pokon'olona ihany koa zay isaorana manokana satria nanampy be dehibe koa zany reny andromasom-pokon'olona reny ary nafahana natratra reny olon-dratsy rehetrarehetra reny nafahana ihany koa nahazo andriny atao hoe karazana tambazotra amin'ny resaka fivarotana rongony ary zavatra navarina na manarina de tena hoe atramina héroïne de efa mandeha be paritaka eto amin'ity district Navaradrano ty koa le izy ka zay zavatra zay zany tiako ampitaina kely satria zay fiaraha-miasa natao zay nandritran'ny 220 andro tamin'ny 21 tao zay zavatra zay de tena nahitana mivoka amin'ny BDP hatramin'ny omaly sy nofakomaly dia ona aloha fitohizany koa fa so de hoe zavatra miserana zay indrindra le tiana atao satria ivoronay zao zay amin'ny herinandro ty dia anamafy zay atao hoe fitohizany zay atao hoe karazana paikady manokana nierahana tamin'ireo polisy nierahana tamin'ireo gendarme teo amin'ny dia commune Lasory zany ary eo indrindra no efa saria conseil-ndreo mpitandro filaminana miaraka amin'ireo be ny tanànareo ihany koa moa satria nierahana asa tamin'ny sefoko tany rehetrarehetra koa zay zavatra zay ihany ka tiako ampiarina eto amin'ny district Navaradrano zay atao hoe district Iandraiketan'ny tena zany io atao hoe paikady entina miady amin'ny tsy fandriampahalemana io
de izy moa tsy afaka teneniko eto amin'ny tiana manjery ty satria paikady azy anazy manokana na resaka hoe stratégie zany dia tsy tsara loatra teneniny eto amin'ny toniana manjery tony fa rehefa tonga le fotoana zay ampiarana anazy sy tonga amin'ny fotoana ivoriana eritreretinay ahona ny fomba ampiarana azy eto amin'ny distrika Navaradrano zany de hitantsika tompona andraikitra eo zany ny fomba anaovana an'izay paikady zay fa zavatra azo lazaina aloha zany de tena hoe nahita-pahombiazana be nanaovana an'izay fitandrona filaminana niarahana tamin'ireo andro masom-pokon'olona chef fokotany niarahana tamin'ny chef distrika sy ireo ben'ny tanàna ihany koa zany ka zany retraretra zany tsara ihany ifampizarana amin'ireo mpitandro filaminana moa zany retraretra zany sy amin'ireo ben'ny tanàna ireo mba hahafahana ihany koa mifampizara sy manao an'izay any amin'ny mety atao hoe eraky Madagasikara mihitsy raha ohatra ka zay mety masoa ny firenena sy masoa amin'ny vahoaka. Ka zay le zava-dehibe ny eny Avaradrano zay fa raha heverina hoe ny distrika rehetra manerana amin'ny Madagasikara no manana atao hoe izay fiara-miasa zay de tena zava-dehibe tokoa ary ahitana fahombiazana ary izay no mbola merimberenana foana hoe ny chef fokotany io de tokony hofidiana io fa tsy tokony amin'ny hoe mandeha fotsiny amin'izao satria any anaty fokotany any ene ny olona manao ny asa ratsy tsy aiza tsy akory izy ireny fa any any ka dia io moa averimberina foana fa ohatrany tsisy miheny mihitsy le izy na ho tenen'ny injato era hoe io resaka chef fokotany io amarana azy ary député Jerry Randremolaina inona ny tianao amafisana manoloana zay resantsika zay ny any moa zany ny fanamafisana fotsiny de ny hoe raha samy mandray ny andraikiny ny atao hoe tompona andraiky mpanjakana atrany amin'ny faratapony zany atraty amin'ny fefokotany arak'izay lazainao zay ka eo ihany koa ny atao hoe fiarahana miasa amin'ireo fokon'olona sy ny vahoaka rehetrarehetra tsy mandady arona dia mino aho fa tsy ohatr'izao ty firenentsika ity satria ny olona mpitondra tokony hanao modely ho an'ny olona hoentina ihany koa zay zavatra zay zany tokony ho tandrovana mihitsy satria mampalahelo ato amin'ity tany sy firenentsika ity dia atao hoe tsy mipetraka ntsony zay sotoavina zay niainan'ireo ray aman-drenitsika teo aloha ny tena moa mbola lazalazaina hoe niaina tamin'izany zavatra zany fa zao nahazafady ara dia tsy misy ntsony raha andika olona ka zany rehetrarehetra zany mila mampiseho modely ny mpitondra fanjakana fa rehefa manome modely tsara ny mpitondra fanjakana manaraka ho azy ny vahoaka hoentina ihany koa de zay namana faniry angamba fa mbola misy moa ny fotoana zay mbola hitondrantsika aloha hevitra hafa ndreto amin'ity fandarana miara-manonjy ty fa be dehibe ny zavatra mbola tokony hoentiny eto ahafahantsika mampandroso sy mampilamina vahoaka malagasy zany eny ary isaorana ny député Jerry Randremolaina vita amin'ny alalany tiako Madagasikara ato amin'ny distrikany Avaradrano mitondra an'izay famelabelarana izay andimby toerana eto ny namana zay vao tena faniry fa za rina namana faniry Razafy Manantany dia hiaraka amin'eo ny député Alain Ratsimbazavy izay voafidy tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny distrikany Atsimondrano mbola maro ihany koa ny famelabelarana hoentiny eo anisan'izany ohatra ny amin'le hoe vola be avy any amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena 332 millions de dollars volane zany re olona dia ozy malagasy mba misy mipitika ty aminay ve zany mba misy ho azonay ho ampiasaina amin'ny fiainanay ve zany sa de ohatra ny tonom-bola toy ny tonom-bola rehetra ihany izay zany no hoe latombolasy tompoafy efa eto faniry Razafy Manantany ndao ary ino ary de misaotra Rina Rabe Mananjara makasitraka ny député Jerry Randremolaina koa tsika tamin'izay fanazavana ny entony teo izay tena zava-dehibe ny firesana ny lafin-javatra tahaka ireny ny feona solom-bavim-bahoaka anatina raharaha mafana ohatran'izao anatin'itony interruption thérapeutique amina grossesse itony ny resaka tsy fandrimpahalemana ny tontolo ankapobeny mihitsy ny amin'ny resaka zay iaina ny firenena amin'ny hoe hahoana no ahafahana mandroso sy miroso ao anatina raharaha tahaka izao dia diniantsika zany anatina hoe fanioan-kevitra ireo solom-bavim-bahoaka efa andresahany Rina Rabe Mananjara teo zany zay fandraisa
pitenenana ho ataon'ny solombavamboaka na Tsimondrano député Alain Ratsimbazafy izay. Misy zavatra maromaro ifampiresahana miaraka amin'ny député Alain Ratsimbazafy amin'ity anio ity zany, efa ato hatrany izy ary efa manao ny fandaminana ny teknisiana antsika veritsika zany fa de betsaka reo resahana atsidokany zany fa dia nanakarem-bavao ny faran'ny herinandro teo ny fanoranana tsokosoko zay tratra tany Seychelles, ny fivoahana nataona tompon'andraikitra ambony, ny raharaha mahakasika ny lafin'ny fanaova gazety zay nitondrandrina arabe mananjara ny hoe tsaky isan'andro mpanao gazety nge zany investigation zany, ary ny fiarovana ny source de zava-dehibe ka raha ohatra ka ho sarosaromana ho tsembatsembanina zany fahafahana mitrandraka vaovao lehibe zany, ary zay le nambarany Gaël Bourgia hoe tena tsy natao ahafaly mihitsy ny fanjakana ny zavatra avoakanay ary tsy mpanao gazety na mpanao ny communiqué na mpanao ny serasera ny fanjakana akory ny mpanao gazety avy any ivelany fa natao hampafantatra ny vahoaka zay zava-miafina ny ambadika any zay tsara ho fantatry ny vahoaka. Dia zany anisany ilainy raha teo zany eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena mahafantatra ny vaovao zay miafina ny ambadika any. Tsaroantsika tsara fa ny Panama Papers sy ny resaka Pandora Papers dia mpanao gazety ny amanjato ny manerina an'izao tontolo zao no ny kirakira dossier maro be zay mahakasika indrindra lay fitsoahana hetra tao amina firenena zay natao tany Panama tany dia tratran'ireo mpanao gazety mpanao investigation izany fitsoahana hetra izany, ary rehefa navoaka tao anatin'izao de be da be maro be tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana maneran-tany, anisan'izany mpanjaka ny Jordanie, anisan'izany DSK ary izy moa natao hoe DSK de Dominique Strauss-Kahn any Frantsa, reo tompona andraikitra ty Afrika no nanao an'izany fitsoahana araketra zany ary nametraka vola any Panama, zay le hoe Panama Papers zany, vokatry ny investigation nataona mpanao gazety na fivondronana mpanao gazety mpanao investigation eran'izao tontolo zao zany, ary nandritry ny taona maro nanaovana an'izany. Zay le nitenenirina teo hoe tsy voatery ray andro roa andro herinandro fa amatonany nge nanaovana investigation ka olona izy andeha ho angazenao anaraka mpanao gazety isataonao fa nany source an'izany ary mila harovana be ary tokony ho fantatry ny ministera zany fa ty moa zany ohatrany efa tsy hitatsony zay ahafahana zany mife an'ilay fomba fanaovan-gazety amin'ny lafiny rehetra, na ny fanaovan-gazety eto an-toerana zany na ny fanaovan-gazety any ivelany am'izay tonga eto Madagasikara, de zany zavatra atao nefa raha ny zavatra mitranga hitatsika any izy deux poids deux mesures, satria tsaroantsika tsara tamin'ilay colloque nataon'ny filoham-pirenena tany atsimo ny hitondra mpanao gazety vahiny izy tompoko de napahafantatra ny zava-misy any atsimo zay no tanterahany zany fitondram-panjakana izany, zany hoe rehefa maka mpanao gazety vahiny izy dia lay fitondram-panjakana no mampiseho eo misetra raisam-pirenena hoe tena miezaka le fanjakana manao ny ataony mihitsy izy amin'ny fikarohana zay lafiny rehetra hanasoavana ny vahoaka, zao ny foto-drafitrasa, zao ny paikady arovana an'izany resaka kere zany, zao ny fomba atao am'izany resaka malnutrition zany na tsy fanjari-tsakafo na tsy fahampinaran-tsakafo sy ny sisa mba ho tateriny eo misetra raisam-pirenena. Iny ny fanjakana iny zoany zany ary izy mahita an'izany, fa misy koa nefa zay mpanao gazety zay tsy nalain'ny fanjakana fa mety manana fomba fijeriny koa suivant ny information sy ny recoupement na zavatra ataony dia mivadika ho fitrandraham-baovao sy fanadihadiana lalina ny zavatra ataony dia zaraina eo amin'ny setra iraisam-pirenena zany rehetrarehetra any. Ka raha ohatra ka vao tsembatsembana tahaka izao zany dia niendriky ny fahalalahana tsy mpanao gazety izara vaovao ihany na le orinasa tserasera fa le vahoaka zay tokony hisitraka vaovao marina, vaovao zay tokony ho voarainy no voatotoana anatin'izany rehetrarehetra zany. Io ange io ady ataon'ny cellule de crise amin'ny endriny maro samihafa io dia mba hahafahana zay mametraka amin'ny fahafahana sy ny fahalalana araka ny tokony izy zay mahakasika izay fa mbola resahantsika foana zany rehefa mandeha io ny adevitra miaraka amin'ny député Alain Ratsimbazafy isorina na vitany anjara ny député Jerry Randriambolaina, fa eto aloha zany de miraba ny député Alain Ratsimbazafy ndray tsika zany toditsomantsara ny fiandohan'ny-terinandro ty fa 5 volana oktobra. Miraba monsieur le député. Ya miarabanao namana faniry ary manatitra ihany koa ny araba ho antsika vahoaka malagasy zay manaraka ny fandarana miara-manonja na ny eto toerana na ny any ivelany. Anaovana kompantanana manokana moa ny any amin'ny commune
Androbe ato anatin'izany distrikta Antananarivo Atsimondrano zany toy izany koa ny etsy amin'ny commune Ambavatokana izay nanatanterahana ny redynamisation na ny fameloma masony atoko tamin'ny faraparany ty anandro ty araky nefa nambaranao tetsy aloha namana faniry dia ny vaovao avy any amin'ndrareo moa zany rehefa miona toy ireny dia maro mihitsy ny milaza hoe tena miondana nyty fandaratsika ty amin'ny fanomezana ny vaovao izay ataontsika indrindra mahakasika ny ara-pirenena dia ankasitrahana sakatelemana izy ireny amin'izay fanarahana tsy tapaka ny fandarana miara-manondro zay eto ihany koa moa ny any tanana ny rehetra mba tsy ho tapaka manjoy an'izany fandarana zany satria dia hitantsika fa miesaka ireo tompona andraikitra samihafa mitondra ny vaovao marina ny anivon'ny faritra tsirairay indrindra mahakasika an'izay raha ra-pirenen'izay faly mifampitafa aminao na manafaniry eto amin'ny plateau ny miara-manonja iny ary ny tsara ho fantatra man izay Androbe fa tonisy any koa fitsidiana nataonareo fameloma maso tany amin'ny commune Ambavatokana deputé Alairatsimbazafy mandeha de mandeha le fameloma maso miazakazaka ary isaky ny farany herinandro toy ny asabotsy sy alahady zany dia mitodika makany amin'izay hoe fameloma maso zay marena moa fa zany distrikta Antananarivo Atsimondrano zany de misy commune marobe 920 no isan'ny commune ao anatin'izany ary atao ny fandaminana isan-karazany amin'ny fitsidiana ireny faritra reny fampiresahana amin'ny vahoaka ary ireny ihany koa zany ny ahafahana mahazo ireo hitantsika amin'ny sary zao moa zany ny tany Androbe amin'izao fotoana zao ireo ny jeune team tany atoerana ary reto kosa ny femme team ary ny sary manaraka ao dia maneho antsika zany reto ny com team tafatsangana birao mpitatana an'izany team zany any amin'ny commune Androbe ary ireo ny vahoaka ny fampitafa tamin'ny solombavam-bahoaka nandinika ny fiainam-pirenena ary fampizara ihany koa izay vaovao tokony ampitaina atao anatin'ny raharahany atoko ary indrindraindrindra noenona ireo taraina samihafa mba hitondrany ny solombavam-bahoaka izay feo am-bahoaka izay ao anatin'ny feonana amin'ny gouvernemanta amin'izao fivoriana ara-potoana izay tanterahana iny anivon'ny antenimera-pirenena izao io moa zany de tena fanapaha-kevitra lehibe mihitsy ny raisin'ny antoko tiako Madagasikara anatin'ity fameloma maso na redynamisation ty vao nandray ny anjarany koa ny tany Tsiromandidy tany akoatra ny tany Mahajanga izay nandehananareo deputé Alairatsimbazafy niaraka tamin'ny pro-politika sy ny deputé Mamy Rabendrina ny any Tsinanana de mihetsiketsika ny any avaratra any ankeo efa miandry rovina fa efa betsaka ny vaovao ny tamin'ny fianaratsy moa zany de efa nisy fandehanana matetitetika tany ary mbola ho avy ny fitetezana ireo distrikta anatin'izany faritany fianarantso teo aloha zany tena miazakazaka be ho an'ny farany herinandro fotsiny zao ohatra de ananatate azy ho an'ny commune Navaradrano zany ny etsy Ambomalaza zany distrikta Navaradrano marimarina kokoa ny manodidina ihany koa ny jeune team ianareo mbola natanteraka zay resantsika faraparany deputé Alairatsimbazafy satria tena no hetsika lehibe ny jeune team marobe zany lay fihetsehana zay ataony antokotiko Madagasikara ny tany Frantsa moa zany de nakalaza ny fahefatra taona ary tonga marobe mihitsy reo mpikiatroka team any Frantsa zany mbola manao ny fifanomezatoky fifanomezana tanana ary firaisankina nisy moa fidirany filoha Marc Ravalomanina tamin'ny antso Antarby vatana tamin'ity fankalazana ny fahefatra taona ny team any Frantsa ity zava-dehibe zany zay le tenentsika hoe miaina sy matanjaka le antoko ary vokatry zany rehetrarehetra zany de somary sahirana le fitondram-panjakana de zay ngamba mety mahatonga azy izy endriky ny fahalalahana ahafahan'ny mpanoatra maneho hevitra ahafahan'ny team mihetsika sy ny sisa dia somary lalaloviny ity daholo fa io moa fadifady ihany zany rehetrarehetra izany fa iverenantsika amin'izay ny tena ady hevitra deputé Alairatsimbazafy ny vaovao lehibe angambany resantsika ihany angamba mety hoe tena tsara mba fantatry ny vahoaka ihany zany lafin-javatra zany satria eo amin'le fitotonganana ny vola malagasy no toetsika ho resahana zany satria ny euro ray amin'izao fotoana zao de efa 4630 teo io zany ny evaeva teo amin'ny 4400 4500 teo na 507 na 707 fa zao io zany de efa tonga ty amin'ny 307 ariary ny euro ray ary ny dollara iray dia 7,7 ariary zany hoe 30 ariary zany sisa tsy 4,000 ariary dollara iray tena mitotongany zany ary tsy mety mahazo aina
lay ariary zany a manoloana le vola vahiny satria tsy tafiditra le vola vahiny eto Madagasikara be loatra koa le fanondranana tsokosoko zay manimba n'lay tokony fiodinan'le vola eto Madagasikara tsy tafiditra ihany koa reo investisseur reo mpizahatany miditra eto Madagasikara député Alain Ratsimazavy ary ny tena olana ao anatin'izay de betsaka ny orinasa mikatona ary reo mpamatsy vola na ny hoe reo orinasa lehibe zay tokony hanao ny fampidiran-ketra sy ny vola vahiny eto amintsika dia saika nangoronetana miala Madagasikara tena pays à haut risque zany Madagasikara raha raisina am'izay lafin-javatra eo amin'ny lafiny tena hoe fampiasam-bola raha am'izao endriny rehetrarehetra zao ty moa zany tonga am'le fitenenana hoe tsy fahita atao anatin'ny 80 taona nefa fahita eto Madagasikara mamenatra no miteny an'izany fa tsy hoe fitiavantsika te hiteny an'izany koa député Alain Ratsimazavy fa resahany zany zavatra zany satria le fitondram-panjakana moa zany de rehefa miresaka an'izay de trony hoe izy ny tena mahay milalao zavatra mahay milalao an'le fampandrosoana nefa tena fahampotehana ny iainana am'izao fotoana izao raha ny tonom-bola efa azotsika député Alain Ratsimazavy aloha atao fampatsiahivana kely akoatrin'ny efa azotsika nandritran'ireny Covid-19 reny zay hoe hanamafisana ny resaka kitapo-molam-panjakana sy ny fiatrehantsika ny Covid-19 dia nanodidina ny 500 hatrany $700 tapitrisa dolarany mihitsy ny totalim-bola voarahintsika tamin'ireny moa rehefa misy vola voaray dia ao hatrany hoe vola nomena tsy indramina ao ny vola fanampiana ary ao ny vola trosaina zany na indramina zay misy ny zana-bola ao anatin'izany rehetrarehetra zany na ny aide don cyprès zay moa ny fomba hiresahantsika zany ny modalité fotsiny zany na ny fombafomba samihafa fa misy itovizana ihany reo rehetrarehetra eo satria tsy maintsy misy ny fepetra amin'atin'izay fampindramam-bola na famezam-bola na zay fanampiana samihafa izay zany teo zany le azotsika tany amin'ny banque iraisam-pirenena ihany koa le hoe $1,100,000,000 fa iny moa zany mbola nataosinia zay fa nandalo ratification tao aminareo tao amin'ny anteny meram-pirenena dia $490 millions na $700 akoatran'izay de misy ihany koa lay vola azotsika teo anivon'ny fonds élargi de crédit moa zany lay $320 millions akoatra de iny ndray misy tranche samihafa hatrany amin'ny 2023 zany misy ihany koa le azotsika tany anivon'ny frantsay lay ny fanarahana teo amin'ny 200 millions d'euros teo de atao anatin'izay misy an'le tsinjara roa samihafa lay 150 millions d'euros anoany anaovana an'lay téléphérique de le 47 millions de dollars zany d'euros tanoany misy lalan-javatra manokana zany ety anivony zay resaka fotodrafitrasa sy zavatra samihafa zay akoatran'lay azotsika teny anivon'ny FMI zany lay cote paratsika zany dia manodidina 332 millions de dollars zany iny moa zany dia manoloana indrindra lay anjaratsika lela vola zany dia non remboursable tsy averiny iny kanefa kosa misy lalana iny vola iny de eo zany famatsina amin'ny resaka kere ny resaka lalana ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana sy ny sisa marobe no voasokajy eo anatin'izay ny hitatsika zay resahantsika zay fa avany mibady ny bady asy ny sisa efa nresahanao teto any iny député Alain Ratsimazavy nisy fotoana nitondranao ohatra mihitsy hoe reto ny efa nandalo teo anivon'ny anteny meram-pirenena rehefa nanovanareo ratification avany mibady avany amin'ny AFD koa na ny agence française pour le développement sy ny sisa marobe ny vola voaray fa raha ohatra ka re vola voaray reo zany tena efa amina milliard zany ny vola nitrosainy ty fanjakany ty kanefa tsy mbola hitatsika taratra le fiantraikany eny anivon'ny voaka malagasy député Alain Ratsimazavy zay angambany ny opany any fanadihadiana sy ny adihevitra satria hoe raha ny vola voaray sy ny trosainy ty fitondrana ty le fitondrana moa zany tena ampiandohana de ny lokaloka mihitsy tsy hitrositsika fa raha mbola miankina am'ireo tsika tsy ho tavavoaka na 2030 na 50 na 60 kinanjo dia ity fanjakana ty ny fanjakana tena niazakazaka hitrosa indrindra ary de le trosa indray no nentina ny oeraoera zany tamin'ny vahoaka hoe tena nahavita nanao négociation nefa tokony tsaratatry mivahoaka de hoe ny fanjakana mitrosa vola be indrindra eo aloha zany fitotonganan'le vola de ambony be le trosa rehefa trosainy fa eo ihany koa le hoe tena mila volontsika satria raha jerevana zao efa manodidididina amin'ny association de paiement le fitondrana efa miseho daholo hoe etsy mpampianatra mba ny paty moa zany député Alain Ratsimazavy de vao nahazo ny karaman'ro volana dia niato lay grevy eo ihany koa lay vacation misy efatra amin'ny 2017 2018 mbola tsy voaray am'izao fotoana zao ho an'ireo mpampianatra akoatran'izay ny eny anivon'ny orinasa rehetrarehetra miankina fanjakana betsaka ny tsy naharain'ny karamany na anareo tao amin'ny anteny meram-pirenena ary moa
moa de tratran'izay fahatarana karam'izay na ny assistant na ny solomavibaoka zany ary ny zava misy zany deputé Alaila tsy mazava ka inona ny mety ho fiatraikan'izany sy mety ho fahitan'ny fiarahamonina mitony lela vola betsaka tony kanefa ohatrany to tsy mba sitrahan'le malagasy am'izao fotoanandro zao ya zay mihitsy namana faniry ary misaotranao nampatsiahandreo maribola maro isan-karazany ary nisy fotoantsika efa nitondra ny apahany zany mariboly zany teto ary nanaovana n'izay le hoe ratification teny anivony anteny miram-pirenena zay ny tsara homariana aloha namana faniry de tao anatin'izay 2 taona sy tapa niditra fahatelo taona nitondrany zao fitondrany zao nyity firenena ity zay dia ity fitondrany ity zany no nindram-bola be indrindra miohatra an'ireo fitondrana zay ny fanesy teo aloha zany zay tsara ny manamarika fa manodidina ny 3 miliara $2 ny volan'indramin'ity fitondrany ity tao anatin'izay 3 taona zay zany hoe raha raisina moyenne zany eo amin'ny $1 isa-taona eo amin'ny milliard $2 isa-taona eo zany ny vola indramin'ity fitondrany ity kanefa de hitantsika fa aiza ho aiza ny fiatraikan'izay eny anivon'ny fiainany vahoaka malagasy amafisiko foana ny hoe ity fitondrany ity no nitrosa be indrindra miohatra an'ireo fitondrana ny fanesy teto Madagasikara ary tsy mbola nisy zany fitondrana ka nitrosa lavitra ohatran'izao miohatra an'izay zavatra antranga zay kanefa moa ny tompon'andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena de milaza fa hoe ny zavatra tsy nisy tao anatin'ny 80 taona no nety nitondrana hoe anovany zany izy ao amin'izao fotoana zao kanefa dia mitondra antsika any amin'izay fahaverezana mihitsy ny zavatra hita zany amin'izao fotoana zao marobe araky ny nambaranao teo ireo famatsim-bola niditra teto fa ame ohatra anankiray fotsiny lay cote-paratsika le hoe non remboursable lay azotsika tamin'ny FMI hiatrehana ny après Covid zany eto amin'ny tany sy ny firenena dia nahazotsika vola 332 millions de dollars tiako no mitondra fanazavana amin'izy io vola tsy averina izy io ary vola zany zay ahafahana mijeriny amin'ny lafiny ara-tsosialy ny kerehany atsimo indrindrindrindra ny fahasalamana sy ny fanabeazana fa rehefa marian'zany mariboly zany ny vahoaka malagasy tsara ihany aloha ny manamarika fa raha ataotsika eo amin'ny 4000 ariary eo zany ny dollar anankiray satria eo amin'ny 30 ariary ny tsy atongavana an'izay 400 ariary zay ny dollar de manodidina ny 1328 milliards d'ariary zany ny valeur n'io don azotsika io raha jerevan'izay dia vola tsy toko tsy foroany ary rehefa maharean'izay ny vahoaka malagasy mazava ho azy mandeha moa ny adevitra eny amin'ny tontolo samy hafa eny indrindrindra ho an'ny tatsasiny sisy hoe inona ny fiatraikan'izany fahatongavany vola eto amin'ny tany sy ny firenena zany aty amin'ny fiainana andavanandronay hitantsika moa zany reny fa mandeha vatsitsinjokely mandeha tosika hafamiany kely eny anivon'ny fiarahamonina kanefa dia vola be no azon'le firenena malagasy raha ohatra fotsiny raisitsika io 332 millions de dollars io dia raha 27 millions ny ponina eto Madagasikara eo zany tsika araky ny atotanisa navoaka ny stat tamin'ny hoe fanisambahoaka farany teo iny na ho zaraina 1 milliard d'ariary tsy rairay ary satria io isan'ny ponina io de namana faniry hatramin'ny zaza voateraka zany tamin'ny andron'ny fanisana ka hatramin'ny zokiolona indrindra no manome an'izay atotanisa 27 millions zay raha ny 1328 milliards d'ariary zany no jerevantsika raha te hanondrotra an'izay le hoe faripiainany malagasy zay tsika na nomena 1 milliard d'ariary tsy rairay ary ny vahoaka malagasy mbola manana ampotsika 1300 milliards d'ariary fa tsika tsara fa betsaka ny olona miaina ao anaty fahatrano amin'izao fotoan'izao eny fa na de ny trano fonenany azy za miny fa raha misy tokantrano anankiray mety mananjanaka telo izy ohatra miampy azy mivady misy 5 izy zany ny ao anaty tokantrano anankiray misitraka 1 milliard d'ariary avy de hitantsika amin'izany fa any amin'ny 5 milliard d'ariary isaky ny olona zany ohatra nositrahan'izy ireo ahoana moa ny tsy hahafahan'ilay tokantrano zany d'ariary ndrasana ka fa ny 5 milliards FMG 5 milliards d'ariary
no isitrahan'la tokantrano anankiray aona moa ny tsy hahafahan'ny tokantrano anankiray zany a ijery an'izay fiainako avin'izay ho tsaratsara kokoa ny zavatra misy mantsy am'izao fotoana zao de kely ny fanantenany revoaka malagasy amin'ny fitantanana izay misy a eto amin'ny tany sy ny firenena tsy misy ny mangarahara ary hita hoe tsy mipaka eny amin'ny isa tokantrano akory ireo famatsim-bola na findramam-bola io a na fanampiana arak'izay hitatsika nyresahana teo zay le hoe 332 millions de dollars io ka velom-panahinana ny vahoaka malagasy rehefa mifampiresaka n'ireny marobola rehefa izy nandohan'ny troso rehefa avy eo ity aloha zany raha le 332 mba hoe don iny satria paratsika iny zany teo amin'ny fond monétaire international fa akoatran'ireo de mbola misy le troso araka ny resahanao hoe ny vahoaka malagasy no hanefa azy nefa ny farim-piainan'le vahoaka malagasy a tsy misy fiatraikany aminy mihitsy le famatsim-bola tiako ny manamarika namana faniry fa namoaka fanambarana teo nivon'ny FMI tamin'ny herinandro lasa teo iny a fa tena Madagasikara zany zao ny firenena farany mahatra indrindra tsy alohan'ny farany tsontsika am'izao ory sy fotoana ifampiresahantsika zao fa itsika ny firenena farany mahatra indrindra maneran-tany izao fitondrany zao anefa dia mbola atao hoe miavotsy feny ve sa inona ny azo ilazana an'izany fa mbola milaza ihany fa hitondra ny firenena ho any amin'ny fandrosoana nefa fa hita zao fa any amin'ny lalana tsy tokony ho alehany ary ny vahoaka malagasy de very fanambola velona ao anatin'izay no isarihana ny saitsika hoe raha misy endrika financement non remboursable ohatran'izao a za miny fa ain'ny isa tokantrano no mitantana an'izany raha manana an'izany 1 milliard d'ariary zany fotsiny tsirairay azo everina hoe ao anatin'le 1300 milliards d'ariary ambony a no ijerevana ny fotodrafitra asaimbonana toy ny lalana ny hôpitaly a ny fandrimpahalemana zay hitantsika am'izao fotoan'izao fa tena manahirana za miny fa ahafahan'ny isa tokantrano a tena mivoatra ary atao hoe mipetraka ao anatin'izay endrika fandrosoany zay a ny tantaratra eto Madagasikara satria ny vahoaka am'izao fotoan'izao a de fa tsy manana fitokisana intsony am'ity fitondrany ity am'izay lafin'ny fitantanana araboly zay hitanao tsara fa betsaka ny tompona andraikim-panjakana am'izao fotoan'izao a ny andrenesapeo foana am'izay endrika fanodikotona mbola mpanjakana zany vo nyresahanao teo moa zany namana faniry hoe ny prime ministre teo aloha zao dia mitsoka ny velany noho ny fanodikotonam-bola ny eo papana teto amin'ny tany sy ny firenena ary za koa de manam-panahinany hoe ireo mpitondra am'izao fotoan'izao reo de tsy hijanony eto reo satria fatany ny anjo azy efa misy mihitsy manana dossier ny anevon'ny pak sy ny bianco sy ny pak moa zany a amina mpitondra zay tompona andraikitra izy a fa nesorona tam'izany toerana zany a hidradrany rehetra mihitsy ny hoe aiza le rarahany fa mbola tsy tafainga le raraha am'izao fotoan'izao ka mampalahelo mihitsy le zavatra misy am'izao fotoan'izao namana faniry satria ohatra zany foana ve ny anjohan'ity firenentsika ity ataon'ny tompona andraikim-panjakana tantely afadrakotra ny fananany malagasy a de aveo izy a rehefa tonga ny fanenjehana azy de lasa izy a any ampitan-dranomasina any tsiditra lalina fa ao ny tompona andraikitra eo anivon'ny fitsarana sy ireo mpanao fanadiadiana momba an'izany a fa nare a mahakasika ny hoe no ny fanodikotonam-bola no ny tsoahan'ny tompona andraikitra teo anivon'ny knapsa zay vola be tsy toko tsy foroana vodikotina tam'izany fotoana 122 milliards d'ariary no voalaza fa nandaterahana lay complexe sportif te tsy votovorona sy lay hôtely 5 étoiles zay indrindra zay reo zany marobola ahodikodin'ny tompona andraikim-panjakana zany de aveo izy a lasa misidina ny ivelany fotsiny torak'izay ihany koa nyty prime ministre teo aloha ty sy ny maro hafa zay tsy voatanisa fa raha ireo satonany vaovao reo no horesahana amitsika de hoe tena ataon'ny olona tantera afadrakotra ny fananany malagasy mahakoatran'ireo arabola ny resahana teo reo ny fanondranana ireo aretsarobidy eto Madagasikara zay fanontany saina ihany koa tejepindoany zay a ahafahatsika zany no mijery am'izao fotoan'izay tena hoentina ho aiza marina ty fireneny ity satria raha ny hita am'izao fotoan'izao zany dia tsy misy zavatra ho atena itsika intsony am'reto mpitatana ankehitriny reto a fa mila manova angamitsika ny mety satria raha izao zavatra misy zao dia tsisy malagasy zay atao hoe tsy tompona andraikitra zany atao am'ty fireneny ity a ho tafita mihitsy fa lasa lay
tompony ndraiky tato amin'ny tany sy ny firenena no lasa manan-karena meopapana ary ny akamaroan'ny malagasy zay manodidina amin'ny valopolo ka hatramin'ny 50 isanjato de miaina ao anatin'ny kisofoara izany foana ve no iainantsika eto ary zay mahatonga anay de tia anivon'ny fanoherana tompoko mijoro amin'izao fotoana zao anambarany marina ampafantatra atsika vahoaka malagasy ary adidinay indrindra amin'ny mahasolom-bavambahoaka anay no mijoro ary mitondra an'izay atao hoe taraina anareo vahoaka zay amin'ny tony anao manjery tony mba ho reny reo tompona andraikitra satria dia mafy loatra ny fiatraika an'izany atao hoe vidim-piainana eto amintsika zany efa nyresantsika teto nreo fiakaran'ireo PPN vidin'ny PPN eto amintsika na ireo filana andavanandro zany toy ny vary menaka sy ny siramamy sy ny sisa efa nyresantsika teto ihany koa ny fiakaram-bidin'ireo fitaovana entina ilaina ny fanorenana toy ny vy sy ny ciment efa nometsika teto ny vidin'zany ny fiakarany zany vidin'zany zavatra rehetrarehetra zany efa tena atendrakely ho an'ny malagasy ny miaina amin'izao fotoana zao satria tena tsy hitantsony hoe hoaizany lalakalehany satria tena mafy loatra ny fiatraika an'zany fiakarany vidim-piainany zany ary tsy mifanaraka intsony amin'ny vola miditra eo ampelantanany ny zavatra iainany amin'izao fotoana zao ka lasa any anatin'ny trosa ny akamaroan'ny vahoaka mitrosa ary mitrosa tena tsy hoe mijanona amina fepitoana anankiray fa lasa fomba fanao ny mitrosa ary ny any mba vola kely mety azo karama isam-bolana na sala am'zany de any efa natrosa fa tsy hafahana mihitsy mitsinjo hoe ahoana ny apitsiko ahoana ny afahako manatena raha pitso raha afaka pitso fa mba hanana fiainana milamina le fitondram-panjakana dia tsy mijery an'izay hoe inona ny afahana mama ny olana ifotan'izay satria fatatsika tsara fa ny amin'ny lafi ny famokarana eto amintsika de toa vaosihosy ary ataony ny fitondrana ambany zavatra mihitsy na raisiko fotsiny amin'ny sehitry ny famokarana eny anivon'ny tontolo ambany fohatra eto moa de isoran'Andriamanitra fa mba avy ny orana omaly mino aho fa maro ny toerana zay ny sitraka zay orana zay fa any amin'ny sehitry ny fambolena nge toy ny fambolem-bary no anisany miantoko indrindra n'zany fiainany tatsahany ambany vohatra zany fa inona no anjara biriky ny fanjakana anampiana sy anysoena n'reny tontolo ambany vohatra reny fa to hitodohana lamosina fotsiny ny tatsaha amin'izao fotoana zao ena misehatra ny tsy fandripahalemana raha moa ny amin'ny tontolo ambany vohatra de tena mitaintaindava ary ao anatin'ny atona hoe mandriandriranantsy ny tatsaha amin'izao fotoana zao am'izay any mba fananana kely eo ampelantanany zany rehetra zany na manafaniry efa maritra anankiray hoe hoentina ho aiza maro nyty firenena ty ny ahitantsika n'izay tena hoe tsy faiza mitatany zany de tena le fihetsiky le fitondram-panjakana isan'andro député Alain Ratsimazafy satria ny volana zany dia tsy mahay mitatana an'lay volam-panjakana amin'ny kirakira anatiny zany satria amin'ny alalan'ny hetra sy ny ladoany no karoam-bola zany la isora-bola tsy maintsy karoana zany zay voasoratra anatin'ny teti-bolam-panjakana fa eo ihany koa dia lasa tsy mahatoko intsony le mpiara-miombonantoka amin'ny fanjakana malagasy zany am'ireo mpamatsy vola zany ary de mametraka fepetra maro samihafa zany ahafana manao zay famatsim-bola rehetrarehetra zay de hitatsika tsara zany sa ny zavatra rehetra faran'izay madinika atao eto Madagasikara député Alain Ratsimazafy dia tsy maintsy misy foana ny mpamatsy vola ary hitatsika zany amin'ny filakevitry ministra isan-kerinandro zany am'le hoe reo fanapahan-kevitra raisina dia tsy maintsy misy foana ny fiarahana amin'ny mpamatsy vola zany ary misy ihany koa ny fanomezana karazana franchise ho an'ny reo mpiara-miombonantoka ny Madagasikara mba ahafahana mampiditra fitaovana satria reo indray zany raha raisina manko loha izy de hoe iza ny tena mitatana raha ny hita maso zany de hoe misy mpitondra fanjakana mitondra eto fa raha tena jerevantsika le izy ao ambadika zay de ny mpamatsy vola ny PTF zany no tena mitatana an'le firenena satria ny vola zay ao anatin'ny budget de l'État ny fanampiana sy ireo programa anasa rehetra dia saika ny famatsim-bola avy amin'ny mpamatsy vola na vola indraminy io
na vola fanomezana io na io vola zay mety azotsika amina fanampiana dia reo zany no tena mampiodina ny tontolo ara-toekarena amin'ny akabeany zay moa le resantsika foana atraty an'le balance de paiement sisa dia ny mpamatsy vola no misitraka izany mba hahafahana zany manao lay hoe fitoniny lay raharaha arabola ny fanjakana zany kanefa rehefa tena diniana indray le izy deputé tsy mazafy maninona ny misy fitakiny tsy fitakiny ero mampalahelo any mieritrehitra zany karaha maroa volana tsy vita amin'ny fitondram-panjakana ny mando azy 2 volana eo nivony personnel administratif sy teknika zany fa misy ery amin'ny fandanjana fiara efa 7 volana akory ny volana iny teo aloha fa 7 volana izy amty mbola mandeha izy reo zany raisitsika ohatra fa maro be any ambadika any tsy miteny ane le paramedy fa mbola tsy nahazo le indemnité any réquisition le olona reo mbola tokony mahazo raha indemnité sitraka tokony sitrahany any ko reo mpiasa enivony fahasalamana taminay fiatrehana ny covid-19 andiha ny faharoa tsika tsy tanisatsoy ny tari amin'ny armady ny trosa be babeny ny jirama sy ny sisa tsisy mandeha am'izay lone eto Madagasikara am'izao fotoana zao de tsy gakitsika zany raha ohatra hoe misy fitokoana ny etsero tsy gakitsika zany raha ohatra misy lanceur d'alerte zany na reo influenceur zany miteny ny zava-misy eto Madagasikara isan'andro amin'ny Facebook de tsy gakitsika mare nisy dossier mikasika na kolokolo tary nisy tompona andraikitra voasaringitra ohatran'izao ary izy zao vao nahitsitsika 450 millions d'euros no 454 000 zany marimarina kokoa euro no nambara mifanadadin'ny France 24 ny am'lay hoe vola zay voahodina tao anatin'lay système informatique ny douane nisy ny piraté nefa fantatry ny tompona andraiky mpanjakana ambony io dikan'izay zany deputé Alain tsy mazafy amina vola voadikodiny etrondreny amina vola tokony hiditra ao anatin'ny kitapongolona mpanjakana nefa voahodina le izy amina vola ihany ko zay hoe hanaovana marché samihafa nefa misy ny fictif misy zavatra maro be eto zay tsy mandeha am'izay loana amina fanondranana tsokosoko zay vola tokony hiditra ho vola vahintsika tsy ho vola amina hetra sisa zany hoe be da be zany ny vola very am'izao fotoana zao gapina vola very eto Madagasikara de eo no ametrahantsika an'izy hoe le izy kosa efa tsy resaka mauvaise gouvernance atsony satria raha ohatra le izy mauvaise gouvernance deputé Alain tsy mazafy de hoe tsy faiza mitatana iny zany ndraindray iny matety potranga ny mauvaise gouvernance dia mifanohatra an'izay moa zany ny bonne gouvernance de misy zany ny fampianarana satria tsisy nateraka tena hoe nahitany ekibondreniny zany fa ao anatin'ny fitantanandraraha izy no miezaka mianatra zany fa misy ny mampianatra ny fitantanandraraha-mpanjakana fatatsika tsara eny anivon'ny école na d'administration ohatra misy mianatra eny anivona université misy mianatra eny anivon'ny IMGAM eny anivon'ny INSCAE ny ISCAM marobe zany misy mianatra am'zany fitantanandraraha sy volam-panjakana sy ny sisa zany fa misy ihany koa de hoe rehefa tompona andraikitra izy de ao izy miezaka mianatra na mampianatena zany amina fitantanandraraha-mpanjakana de anisan'zany farafakely ny fahaizana mahafantatra sy mikirakira am'ilay volam-panjakana zany de lozika ihany ndraindray misy le hoe bonne gouvernance mauvaise gouvernance zany satria misy tsy faiza mitata de reny nefa ny ilaina n'le technicienne mientouré an'le tompona andraiky mpanjakana ambony mba hahafahan'le technicienne manao ny fanitsiana rehetrarehetra sy mandrindra n'le mety satria vision an'le ohatra zany zao ministre an'raisika vision an'le ministre sy ny fomba hitondran'le ministre azy hoe zao ny anaovana an'io fa misy technicienne manitsy zao natao hoe aménagement de crédit zao natao hoe taux de régulation araky ny lalàna mamoaka an'izao isaky ny 3 volantsika amina taux de régulation zao no atao hoe orthodoxie financière rehefa misy vola voaka sy sisa sy ny hoe ahoana ny fomba irindrana mba tsy siny zay hoe institution budgétivore zay na hoe département budgétivore mihinana ny volam-panjakana fotsiny de misy technicienne mandrafitra an'ireny fa rehefa tena mijery an'izao tsika tena tsy mauvaise gouvernance tsotra fotsiny zao fa tena hoe mal géré le volam-panjakana le volam-bahoaka deputé Alain tsy mazava satria le mauvaise gouvernance zany de iny tsy faiza mitata iny zany tsy faiza mitatana iny zany de zay zany le hoe tokony olona mba hitatana ihany fa le mal géré zany tena fanahinina le izy tena fanahinina mihitsy zany le am'le volam-panjakana sy le raharaha-mpanjakana mal géré le izy satria tsy hitanao makaiza zay le niteneny tao hoe lozika amin'ny olona raha hiteniny olona am'izao fotoana zao tena zarao isa tokantrano ranga io fa leo zay satria 100 000 ariary ary
tsy hain'le mpitondra fanjakana no mizaran'le izy ao anatin'le vatsitsinjo ao anatin'le tosika fameno tsy misitraka tsy misitraka am'izay de rehefa mamoaka le fitondram-panjakana de hoe zao tapitrisa nefa nisitraka an'le izy a de misy ny fiara-miasa ohatra tamin'ny covid-19 fiara-miasa tamin'ny poste télécommunication zany zao hoe reto na za de fiara-miasa tamin'ny FID na fonds d'intervention pour le développement zany de reo no nijaran'le lela vola fa rehefa tena dinianao le izy a tena misy marina ve olona tapitrisa nisitraka an'izany 100 000 ariary ka io a raha tsy hainareo no mizere anaziko fa rary ny olona raha mitaraina zay mba alefasa ty aminay ny anjarany satria tsy io 332 millions rery io ihany vakiny député Alain Ratsimazafy teny hoe 3 milliards de dollars nefa trosainy ty fitondrany ty nandritry nyzay a telotona zay zany de nidikan'izay zany tsisy nefa le izy raha tokony isy tamberiny lay a vola trosainy fa tsy misy le izy am'izao fotoana zao mahantra foana mahantra le vahoaka malagasy me mivarotra tandrazana le vahoaka malagasy me mivarotra fiarakodia me mivarotra moto mivarotra bisikleta mivarotra ny akanjo oatra tena varintsika député Alain Ratsimazafy mahita an'le hoe tsy le friperie tsonika ny laharan'ny olona fa misy mody manao an'le style moa zany vide grenier ny any ivelany any fa ny eto amintsika zany de ny lamba ao an-trano misy ny avoaka zay mora fantatra ihany le izy ny lamba totan'ny eto atsika tsy mitovy an'le lamba totan'ny le avy any ivelany zany am'le friperie de mamoaka an'le entana amidy hatramina vilany de inona ny andrahoana sakafo hatramina vilia hinanakanina misy an'zany eto Antananarivo ary raha mandeha tsika tsy la réunion kely tena misy mitangorona eo ambadiky ny NS eo inona no mitangorona eo zordi rehefa avy ny tsipinina tompoko no varotana de misy manao ohatrany hoe arrivage mitondra entana zany de fil câble téléphone na radio efa tota efa tena hoe tsy azo récupérer reny no varotana de hitangorona ny olona etsy andavamamba ny ahitantsika zany tsy ampefilo anatin'ny larinion kely amin'ilay tetezany io isanandro de misy an'izany anaporofona fa misy le fahantrana de zay ny tenenantsika le izy tsy mauvaise gouvernance tsotra fotsiny iny tena tsy fahaizany iny zany ary tsy mahagaga zany satria le fanjakana am'izao fotoana zao tsy afa mihitsy ny anazy le zavatra anatin'ny lohany sy le zavatra hoe tia nampitaina an'le vahoaka nefa tsy tonga ny amin'le vahoaka fa efa tena malgere le izy raha tsy tatana le izy de tsy gaga zany tsika ny amin'ny hoe ka izy raha mpiambina an'le frontière le sistantsika tsisy le police de frontière izy ara de lasa mivoaka na olombelona na zavatra tsokosoky na arena indrindrandrindra moa ny arena akibony tany de nefitsika rehefa tena mandinika de hoe tokony isy vola be ho tafiditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana very am'izao fotoana zao de lasa déficitaire zany tsika an'le budget tsika zany tsika raha teo mbola tsy mahay miaina tsika inge zany mitovitovy an'le commune ihany député Alain Ratsimazafy satria rehefa manao création ana commune ianao moa be ny tanàna de hoe mahazaka tena ve ty commune ty zay aloha nijerevana voalohany am'le commune amin'ny alalan'le teti-bola zay anodinana zany commune zany de misy mimpanolotsaina ho aminy de manana birao izy de tsy mety ehatra am'le subvention izy fa afaka manao fotodrafitrasa izy fa le subvention zany ohatran'ny zavatra kely fotsiny iny subvention de fonctionnement kely na salamy zany ampandehanan zavatra iny tsy vola be iny fa eo ihany iny zany fa rehefa tena diniana de ohatrany hoe commune le Madagasikara zany tsy tafainga mihitsy le Madagasikara de subvention foana no ampiainana nefa firenena ngezabe le Madagasikara hoy ny sasany le hoe aty Afrika sy Océan Indien de ohatry nefa anampina commune zany tsika de miaina an'le subvention le PTF zany tsika miaina an'le subvention avy any am'le relation bilatérale tsika amina firenena zay manampy atsika de any ka tsisy nininina tenain'le vahoaka de raha miteny zany le vahoaka hoe tena zarao isa-tokantrano io de normal zany sisa satria inona moa ny antenainy tononona foana le vola hoe nahazo vola ohatran' zao tsika nefa le izy tsy tonga an'le vahoaka zao moa zany de tonga indray le 300 000 vaccine am'ty androany ty le Johnson zany tokony ho avy de eo nefa zany zao mba tokony fantatra n'lay fanjakana sy le vahoaka anaovana fanentanany hoe 4% moa zany satria miankina am'izay koa ny fahatongavan'le mpamatsy vola eto Madagasikara satria raha mbola risque na covid-19 neto Madagasikara misokatra amin'ny frontière tsy ho avy eto ny mpizahatany sy ny mpamatsy vola zany rehetrarehetra zany vahoaka malagasy député Alain Ratsimazafy nitenenantsika an'izy hoe ty tena efa tsy fahaizana tatany tsy hoe tsy fahaizana mitatana fa efa tena fanahiniana misy ny ty de tsy gaga tsika raha ohatra hoe misy mpanan-karena vaovao foana manodidina le mpitondra fanjakana betsaka nge amin'izy ireo manana 4-4 tsy hoe alelotsika anazy zany fa mba fantatra ihany ohatrinona le karama raisin'le manodidina an'izy ireo
fa ahoana nahazo V8 tampoka de nahazo Porsche Rayane de nahazo an'izao ahoana manangana trano tsy latsaky ny telo misy mahavita espace am'izao fotoan'izao miaraka amina piscine lehibe misy mahavita manao trano any amin'ny faritra sy ny rehetrarehetra tsy resaka fialonana zany fa resaka fotsiny zany hoe maninona no misy an'izany de sika hoe mbola matanjaka be le resaka tsy fahaiza mitantana sy le tena fananiam-pitantanana de dikan'izay manao risque na corruption zany lafin-javatra zany ary manao risque zany rehetrarehetra zany any anatin'ny resaka hoe tena lay rapa-dango an'le tantely afadrakotra mihitsy ny am'le volam-panjakana deputé Alain Tsimbazafa. Marina mihitsy zay voalazana izao namana faniry satria tena miariary oatra ny vahiakantrana ny zavatra hita am'izao fotoan'izao hoe tsy manana an'izany finiavana hampandroso ny firenena malagasy zany no mpitantana fa lasa ny calcul ho an'ny tombotsoan'ny tenany manokana no mamaky azy ary efa voalazanao teo ireo endrika ivelany am'izay fanangonan-karena ataon'ny tompona andraikitra zay dia hitatsika fa ilay vahoaka madinika foana ane no taraiky ary entonindra no anentanana atsika zany am'izao fotoan'izao itsika moa ny menimenina foana amin'ny lafiny hoe tsy tafiditra ao anaty lisy-pifidianana voafafa tao anaty lisy-pifidianana sy ny sisa fa te hisarika an'saitsika vahoaka malagasy na roviana tsy maintsy ho avy zany fifidianana zany ametrahantsika ny olona zay andriny ny saitsika fa hitondra nyity fireneny ity anavitra nyity fireneny ity ho am'izay hoe lalany fampandrosoany zay manentana atsika am'izao fotoan'izao no hoe azadino fa manana andraikitra koa ianao amin'ny maolo-pirenenanao am'izay fanaraha-maso ny lisy-pifidianana zay ka anjaranao ny manatona ireny fokotany reny mba anamarina ny anaranao zany tena ao anaty lisitra marina ave mba hahafahanao mba tsy hoveryzoa amin'ny androm-pifidianana sy anehoanao any zay le hoe iza ny olona tena iantefaniny safidinao antenainao fa hitondra ny firenena malagasy am'izay lafi ny fampandrosoany zay fa eo mantsy no indraindray tsika diso eritreritra ihany manamaivana loatra n'zay hoe fandraisana anjara maolo-pireneny zay ary indraindray koa dia misy alay-panany malagasy manao tsinotsinona am'izay lafiny ara-politika eto Madagasikara zay tadio fa ny fanarahantsika an'zany raha ara-politika zay no ahafahantsika ihany koa mametraka ny safiditsika ary mametraka ihany koa an'izay hoe inona ny lalana zay andehanany firenentsika makaiza marina ny tena hitondran'ny mpitondra fanjakana nyity fireneny ity ahafahanao zany maneho hevitra ary ahafahanao ihany koa mandray safidy amin'ny fotoana zay ilanany zany mitotongana de mitotongana ny fari-piainany malagasy ary mahonena de mahonena raha ny zavatra anambarany namana faniry teo hitatsika am'izany fa mandalo fotoatsarotra tsika ary rehefa mandalo fotoatsarotra ohatran'izao ny firenena de tokony andray akalesona na ny mpitondra na ny vahoaka entina satria dia nataon'Andriamanitra onosy i Madagasikara ary tokony tsy lavolefony tsika vahoaka malagasy ny hoe apitraka n'zany firenena zany andehantsika hifanome tanana hitady zay fomba rehetra ahafahana manavitra ny firenena satria dia tombotsoa atsika menakavy zany tsy avelantsika andohalika sala am'izao ny taranaka fara-mandimitsika satria raha oharitsika am'ireo firenena hafa eran'izao tontolo zao dia tratra farany ny firenena malagasy am'izao fotoan'izao na manafaniry de fantatsika tsara fa mietsiketsika araky ny fanambaranao teo ny etianivon'ny fanoherana manao ny asa fanairana isan-karazany mba iodonany zany fomba fijery ny fitondram-panjakana zay diso zany raha raisina iadidy mihitsy zay ny fitondranany zay le hoe loharanom-baovao samy hafa mba tsy hotopotra amin'ny ono ny vahoaka malagasy fa hotopona andraikitra am'izay lafiny fampandrosoana ny tany sy ny firenena zay namana faniry mbola maromaro ny loha hevitra zay notsopiatsika tery am-piandohana mino fa mbola manakambary ianao ahafahana manohy ny fandaharam-potoana atsika ny tiatsika hanamafisana an'zany resaky zany manko zany de ny afatara ny vahoaka tompona andraikitra olo-pirenena tompona andraikitra ny am' zavatra tokony ho ataony zany mba tsy hoe hitaray tanamepaka am'izao zavatra mitranga mahazo ny firenena izao
tsika tsy sanatria kory maniry loza ndraika hoe inona ndray zany zavatra ivoaka tsokosoko raha pitso tsy maniry an'zany tsika fa raha zao pratika ny fanjakany zao zany de saika isan'andro zany tsika de aheny foana zany ny amin'ny hoe isy amoaka foana zany isan'andro san'andro ny arem-pirenena eto Madagasikara zany ary isy tompona ndraikitra zay tratran'zay hoe impunité zay na tsy maty manota zay ny arahantsika nalala ny Repoblika mifandimby te deputé Alaina Tsimbazafi na tany amin'ny Repoblika voalohany na faharoa na fahatelo tena angamitsika hoe akavitsiana na renesana hoe lafinjavatra ohatran'izay nisy namoaka tsokosoko ny tsaroantsika de lay volamena 10 kilao zay tamin'ny andro ny président Jafy Albert lay hoe tany Maurice ohatra de nisy an'izay de ahoana ny namerenana an'iny ho any banque centrale satria ny volamena dia tokony inenevon'ny banque foibe zany no kajiana zany satria manana fomba fikajiana arabola anatina fanjakana iray ny volamena zany tsy nahenitsika zany tao anatin'izany fotoanandro zany tao anatin'ny Repoblika mifandimby nisy fanondranana tsokosoko resaka arena kibony tany saika hitran'izao isa minitra isan'ora isan'andro nandritra ny Repoblika mifandimby ary tsy naheno ngamitsika ny amin'ny hoe iza no mpandraraha mampiteny ny anarany ary manao ny tena hoe fibahanana ny tontolon'ny fandrarana teto Madagasikara tsy nare an'zany tsika ary tsy nare ngamba tsika isan'andro san'andro raha ny zava-misy teto anivon'ny firenena ny amin'ny hoe iza ny tena mpitondra tena mampiteny ny anarany mihitsiny manoloana ny fomba fitantanana ny firenena fa saika mba niady saina ary mba nikarikevitra ho an'izay amoahana nyty firenena ity ao anatina krizy ara-ekonomika sy politika sosialy nataony mpitondra fanjakana mifandimby fa rehefa mipoka le 7 nakaty dia nare am'izay tsika isan'andro san'andro ny hoe fanondranana tsokosoko hoe misy manjono antsokosoko hoe misy ny vidy mora am'le vokatra malagasy mampalahelo ohatra marefa ny temps zay lafo indrindra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny resaka azan-dranomasina dia zara fa vivombola mivoaka eto Madagasikara nefa vola be eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny resaka makamba ny resaka langosta raha reny fotsiny iny no hain'ny fitondram-panjakana no mikajy mivola miditra am'ireny fa tsy hanovana permis aty ambadika aty na hoe mame fahazon-dalana manao fanjonoana aty ambadika aty aty am'laza Madagasikara moa zany am'izao fotoana zao de efa zany efa tsy resahana tsony zany Rahatsimbazafi satria zany efa potika tanteraka zany zay fiarekaren'ny malagasy rehetrarehetra am'izao fotoana zao ka zay ny antony hitenenantsika am'le hoe itsika matomy resaka lafin-javatra ohatran'izany de ampamiratra le sain'le vahoaka malagasy ary zay ny antony mahatonga ty fandarantsika ity mbola mikikitra foantsika mbola tena mivaky lo foantsika isan'andro san'andro ahoana ny ratan'le sain'le vahoaka malagasy sy atonga le betro zany le atodohan'le vahoaka malagasy ahatsapa sy atakatra ny amin'ny hoe mbola azo ekena ve zao zava-misy zao mety tsy takatry ny sain'ny sasany le zavatra tiatsika ambara indraindray eo koa lo mpandrangitra misy any ny amin'ny hoe ny anareo de ohatran'izao foana tsy miraharahan'zany zay tompoko mampiratra maso sy mampatonga saina voaka malagasy ny tanjona eto am'izay le endriky le fanabeazana resahantsika koa zany fa tsy natao ampifalifaly ianao zay mety manaraka ny anatin'ny tambajotra sosialy any ka mety hoe tsy manindrinindro paingitra kely ve na salasala am'zany fa mampasokatra maso ny zavatra ambarantsika eto ary manainga mihitsy any an'le vahoaka malagasy tsy hompitena tsony tsy hitsakitsahana eo atampon-dotsony nefa le ato ekonomika rehetrarehetra eo ampelantanan'le vahoaka malagasy de lasa tompony mangatakatiny le vahoaka malagasy zay ny atony mahatsingatsika ndao tsika hiteny fa tsy normalina tsony zao zavatra zao de isan'andro tsika mahita foana hoe ato hoe aondrana zao de mba eritreretinge sokatra 7 am'y fity polisa deputé Alaina Tsimbazafi 3000 € no hividianana amoanan'zany de efa nataotsika teto nykajy hoe amina vola be ny resaka sokatra fotsiny ohatra tsika mbola tsy mitendra patrimoine vola tokony iverina eto amina arena lasa tsokosoka ny velany ihany tsy mitataranyzany tsika fa te hiteny fotsiny tsika ny amin'ny hoe betsaka ny vola very nefa tokony hiditra Madagasikara ary betsaka ny vola angalarina atao anatiny ty Madagasikara ty ary ao anatiny zao fitondrany zao no tena nampiroborobo an'izany lafin-javatra betsaka nefa mifahampiten'ny orinasa sy mifahampiten'ny olona par rapport am'izany lafin-javatra zany tena hoe efa potika zany le Madagasikara de zay ny antony mahatonga atsika mijoro sy miteny hoe raha mbola eto koa tsika tsy avelantsika ho reraka le vahoaka fa mbola eto tsika mitondra fampanantenana an'le vahoaka de zay ny antony mahatonga atsika isan'andro san'andro hoe tsy reraka mihitsy zahay miteny na iza mety mahafaly am'izay na iza mety mandray an'izay ny anareo de zany foana tsy mampaninina zany satria zao tsy maintsy miresaka tsika
mba hahafahan'le vahoaka malagasy miverin-doha ahafaha miveraka vahoaka malagasy tena mahafantatra tsara am'izay hoe nanomboka taiza no nypotehana ny sain'le vahoaka sy le fiainan'le vahoaka de rehefa tonga saina am'izay le vahoaka malagasy de mahatsapa ny zavatra tokony ataony izy fa tsy hoe hofezina lava fantatry ny rehetra ny zavatra nitranga tany Libye fantatry ny rehetra ny zavatra nitanga tany Venezuela fantatry ny rehetra ny zavatra nitranga tany Irak fantatry ny rehetra ny zavatra nitranga tany le Syrie sy ny sisa firenena samy nanan-karena daholo reo même Liban misy ny Hezbollah sy ny sisa io de sanatry ny zany ve tsika ho efa ohatran'izany potiky ny ady atrano nefa eto tsika ary mbola tsy ady atrano fa ady anaty hanapitehan'ny mpitondra fanjakany atsika amin'ny alalan'le tantely hava-drakotra sy le amin'ny alalan'le hoe fifehezana n'lay vola sy arena rehetrarehetra de lasa olombitsy mamey anazy de mitentsika ozy sika hoe lasa misy analelana le satria tsy miparitaka any vahoaka ntsony lay tena vola am'izao fotoana zao sy le fiarikareny de tsy kakitsika deputé-Alain Tsimbazafa raha ohatran'izao le izy de zay ny iverenantsika tamin'le ady hevitra rehetrarehetra teo hoe lasa mitaky ny anjara ny sisa le vahoaka hoe tena zarao aminay isa-tokantrano ty volo ty fa tena zay foana ny aripihatra ho ampijalinareo lavy eto nefa le izy tsy tonga eny ampelantananay de isan'andro koa moa misy film mampime foana raha mba mitady am'le fitonina na le stabilité le vahoaka de stabilité le vahoaka de inona zavatra mitranga misy lalana andray ho ny mikasika an'le fomba fanadiadina mba tsy hahafahana milaza ny zava-misy eto Madagasikara misy indray hony zany ITG zany sy sisa de zao moa zany mba mahafinaritra deputé-Alain Tsimbazafa sady lava idirantsika am'le loha hevitra faharoa am'lay ady hevitra mahakasika ny anivon'ny anteny miram-pirenena ho avy amin'ny herinandro zany amin'ny larobia herinany de hanao rapport zany natatitry ny asana ataony ny commission d'enquête parlementaire ao ny télécom le nanao fanadidina momba ny télécom ao no mahakasika ny ravinala aéroport satria io koa de efa tokony andeha io ravinala aéroport io de ao mahakasika indrindra ny olana aratany zany tokony ho fantatsika zany ny fizotry ny asan'le voamera-panadiady eo anivon'ny anteny miram-pirenena ka afana moa eo anivon'ny anteny miram-pirenena zay misy anareo deputé-Alain Tsimbazafa everina angambana fa mba tsara ihany ny hitondranao teboka vitsivitsy am'izay lafin-javatra afana zay akoatran'le hoe session budgétaire satria raha ny vaovao fantatra ao anatin'lay session budgétaire to mbola misy deputé-Alain Tsimbazafa conférence budgétaire aty amin'ny région nefa lay session budgétaire efa tokony efa eny an-tanana misy fombafomba mifahatongavany roa na ny lalàna eo anivon'ny anteny miram-pirenena zany mifahatongavany lalàna zany mba ho fantatry ny député melo ho vakina hoe inona daholo reo kirakira ara-bola satria ity zany tsy mitovy an'le teo aloha le teo aloha dia visioconférence ny nanovana an'le loi de finance de abetsaka ny zavatra tsy tomombana rehefa visioconférence ohatran'ireny fa ity tena hoe andeha amin'ny alalan'le fionana lehibe zany zay efa miverina ho Tsimbazaza fa sady tsy any amin'ny CCI vato tsy visioconférence nanaovana an'lay lay fivorian'ny solombavamboaka de zay zany deputé-Alain Tsimbazafa aleo mba ho tsara ho fantatra ihany reo raha afana ary hijoronony eo anivon'ny anteny miram-pirenena sy isika solombavamboaka tima moa zany zay miady fo amanaina mihitsy am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe tena betsaka ny zavatra tokony ho resahana ary tsy maintsy ho resahana mba hanavotana ity firenena ity apiko mihitsy ianao namana faniry mahakasika an'izay loharanom-baovao zay satria marina misy ihany tokoa ny enquête parlementaire mandeha am'izao fotoana zao mahakasika ny telma ny ravinala airport sy ny sisa ny tenako manokana de anisan'ny mpitondra teny ao anatin'ny enquête parlementaire ny ravinala airport zany rehefa mifarana moa zany izay fanadiadina ataon'ireo solombavamboaka mpikambana ao anatin'izay commission zay dia ny tenako anisan'ny hoe mitondra an'izay tatitra zay eo anivon'ny parlementa ary eto de mametoky atsika fa mbola hoetiko eto amin'ity fandarana ity ny atsipriany zay fanadiadina natao mahakasika ny ravinala vetivety kely deputé-Alain Tsimbazafa tsy le votoatin'ny fanadiadina iny moa mbola manana nambaranao ty fa tsara ho fantatry ny vahoaka kely fotsiny angambana hoe ino ty ravinala aéroport ty de inona lay tena aéroport international eo ivato samy eo ivato daholo manko le izy mba tsara ho fantatry ny vahoaka samy eo ivato daholo izy io fa amin'ny lafim-pitantanana moa zany no mahatonga an'izay dia am'izao fotoana zao de misy ny atsotsika hoe ravinala aéroport zany mitantana an'izay resaka sainam-piaramanidina zay
satria misy lafim-pitantanana maro samihafa ao ary nisy ny fifanarahana zay nataony ny Ravinala Report tamin'ny fitondram-panjakana malagasy de ho hitantsika eo ny hoe atraiza ny tamberimbidy azo nyty firenena malagasy ty amin'io Ravinala Report io ary ho hitantsika ihany koa ny karazana hoe atraiza ny mety ho faty antoka am'izay fiarah-miasa zay mbola ho avy ny fotoana anazavako azy eto fa atao hoe sombony zay isitomako ny saitsika hoe ao anatin'izay voamery zay ny tena ary rapporteur voalohany ao anatin'izay commission zay nisy olombavambaoaka alaira tsy mba zafy ka enquête parlementaire mandeha araky ny antelema am'izao fotoana zao dia ao anatiny tanteraka mihitsy ireo mpitsambana ao nivon'ny commission ary misy olombavambahoaka tiako Madagasikara ao anatin'izany commission zany izay no antenaitsika vahoaka malagasy ny hitondrana fanazavana eto amin'ny tony fandarany tony mba tsy ho tompotra mihontsika fa iverina kely mahakasika an'le hoe ny teti-bolam-panjakana zay andalo ny anivony anteny miram-pirenena atao anatin'ity fivoriana ara-potoana faharoa atao anatin'ny taona araky amby roapolo sy roa arivo ity ny tsara ho marihana de ny hoe am'izao fotoana zao marihana fa ho an'ny faritra Analamanga dia amin'ny alaka misy ho avy zao vao andeza ny conférence budgétaire zany nefa ny fivorinany any anivony anteny miram-pirenena zany de efa fantatsika tsara fa efa nanomboka tamin'iny herinandro lasa teo iny fa 7 volana oktobra ao anatin'izany zavatra zany ianao ny variana hoe fombafomba atao fotsiny arave zany ty conférence budgétaire ty satria ao anatin'ny conférence budgétaire nge ny adevitra ny mandeha hoe tokony zao ny lahara-pahamehana tokotokony zao ny maribola tokony ilaina am'zany sy ny sisa kanefa dia efa tsy ela dia ahodiny eny anivony anteny mera ny teti-bolam-panjakana iny nefa mbola soratany iny mbola betsaka ny lalany conférence budgétaire iny aty amin'ny faritra io zao de mbola hanoratra ny techniciana ka varina ianao amin'ilay fomba fitantanana amin'ny firenena am'izao fotoana zao toa karazana kisarisary fotsiny indraindray ny hitanao fa tsy mandeha araky ny lojika ny zavatra sy hoe tena mitondra an'izay hoe ho anatin'ny zavatra voadinika sy voalanjalanja tsara no entina miezana an'izany teti-bolam-panjakana zany marina nefa efa betsaka ny fanamarina nataony ny solombavambahoaka manoloana ny hoe fohy ny fotoana andrinihana an'izany teti-bolam-panjakana zany ny anivon'ny anteny mera indraindray dia andro vitsy dia tonga amin'ny fotoana zay andanina azy eny anivon'ny anteny meram-pirenena zany nefa de fantatsika tsara fa raha ny atotantaratasy tompoko dia tsy voavakinao anatin'ny ray volana angamba izany rehetrarehetra zany no antso atao amin'ireo tompona andraikitra indrindrindra ny eo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola mba hijery akaiky amin'ny hoe ahoana ny fomba anafanganana ny fahatongavana ny zany lalàna amin'ny feny teti-bola ny anivon'ny anteny mery zany mba ahafahan'ireo solombavambahoaka mandinika tsara ary ahafahan'ireo solombavambahoaka ihany koa mameny fanamarihana samihafa am'izay teti-bolam-panjakan'izay fanamarihana daholo moa zany na manafaniry am'izay lafim-pitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena zay zay inotsika fa misy ireo tompony andraikitra zay marehany zao fandarany zao mba mandray zay tandrify azy mba ahafahana mama an'izay olana samihafa amin'ny fametrahana ny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo zay moa zany dinihana fa moa zany rehefa mandeha le conférence budgétaire eo anivon'ny région zany de mbola handravina an'ireny zany ny technicianna ministère amin'ny vola de mbola hanoratra an'iny iny koa rehefa soratana lava be ohatra n'zany ny ateviny tena boky momba ny teti-bolam-panjakana zany vahoaka ohatra n'zany ka tsy mora ary zay le olana tamin'ny 2019 nahataraika an'le fandefasana an'le teti-bola 2021 2020 koa botsika zao 21 mbola sahirana le fitondram-panjakana ao anatin'ilay fanoratana an'izy de atahorana zay zavatra zay ary nefa nirarina mba tsy isin'ilay ordonnance tsony zany satria rehefa mandeha ordonnance io de triny hoe tsisy dika le anteny meram-pirenena zany nefa le tsy fahaiza le mpitondra fanjakana manao an'le fanoratana sy le mikirakirana izy hoe inona marina moa zany lay atao anatin'le teti-bolam-panjakana ny tena manahirina anatin'ny tiraraha ty zany tena niresahantsika ny am'le hoe tena tsy niomana hitondra fanjakana le fanjakana fa io moa zany rehefa par accidence par hasard zany de aseho an'ny ao ambony eo tsikelikely amin'ny fomba fiasa sy ny zavatra atao le izy tena iverina ty atsimondrana am'izay de pitialaina tsy mizao satria efa mandeha fotoana atsika nyrotsaka ny orana omaly atsimondrana tena
be mpamokatra be am'izao fotoana zao a tena be mpamboly a tena enjana be le fitadasika le atsimon-drano sy avaradrano ary anisan'ny commune district tena ngeza le atsimon-drano a manahoana ny tontolon'ny rano sy mifambolena député Alain Ratsimbazato satria mety miandry am'izay ihany koa ny vahoaka zay any amin'ny farim-pifidianana zay nalany anao ya marina tokoa zay na manafaniry satria dia anisy fampiresahana mivantana tamin'ireo tatsahana nandritran'izay fitetezam-paritra natao tato anatin'ny district n'Antananarivo Atsimondrano zay maro ny mangetaeta ao anatin'izay le hoe famatsin-drano ahafahana misehatra amin'izay lafi mifamokaran'izay raha tsy teny fotsiny ny amin'ny faritra Itosy sy manodidina ny akady manga sy ny fimbonana iny dia tambary maro amina hektara no sehampambolena zany zay atao hoe miantoka indrindrindra ny ekonomia andreo na ny toekarenindreo tatsa amin'ny faritra Atsimon-drano iny ka angatahana sy anaovana antso eto mihitsy moa zany ny tale generaly ao anivon'ny apipa sy ireo tompona andraikitra samihafa zay miara-miasa aminy mba handrindra araka ny tokony ho izy han'izay lafi ny fampidiran-drano zay isorana moa zany Andriamanitra fa nisy tokoa ny rotsakorana omaly zay mety anampy bebe kokoa satria dia mitritritra avokoa ny tambary rehetra hatrany mifaritra tanety kely sy ny sisiny de hitatsika fa manana olana amin'izay fampidiran-drano zay noho ny tsy fahampiana ary eo ihany koa nefa ny hoe aty amin'ny faritra pitatafika sy ny sisiny de hoe ahitana rano ndray fa le fomba fandrindrana fitsinjarana n'izay rano zay no ahitana olana ary manaraka an'izay ny amin'iny faritra Akadimanga sy fimbonana iny dia mibetsaka tokoa ny atao hoe fimenmenonana eo amin'ireo tatsara eo satria hitan'izy ireo fa tsy aradrariny ny lafi-pitantanana n'zany rano zany zay iandreketany eo anivon'ny apipa moa zany ka anaovana an'izay antsoavy zay mba ahafahana mamany olana satria tadio fa ny sehatra ny fambolena tokoa no miantoka ny any ambilany nyreny vahoaka atsika any amin'ireny faritra reny akoatran'izay ihany koa namana fanira zafy manantany dia anisany efa noresahako teto ity saingy tsy sasatra ny mamerimberina amin'ny fiantsonana indrindrindra ho an'ny ministère ny travaux publics eo ihany koa ny gouvernora Nalamanga mba hijerakaka ny fanatanterahana ny lalana zay mampitoy aniny hôpitaly Itosy iny satria tena mitaraina ary tena mitaraina ny vahoaka zany amin'ny faratsin-dalana eo amin'izay ampahan-dalana mampitoy ny hôpitaly zay marihana fa lalana manodidina ny 500 metatra eo io fa tena lavadavaka ary eritrereto hoe ho any amina hôpitaly lehibe anao de faratsin-dalana no hiditra amin'izany toerana zany ary atao hoe raha fiara kelikely moa zany de tena hoe mitady fahasimbana mihitsy angamba raha andalo amin'izany toerana zany ka manaitra anareo tompona andraikitra mba handray ny anjara tandrifanareo zay marihana fa route régionale izy io zay atao hoe ny tompona andraikitra voalohany ny faritra Nalamanga zany eo moa zany nisy any ny fanamarena kely na manafaniry hoe tany amin'le tsy mivoto indray no manaitaina nataony eo anivon'ny faritra satria nisy tokoa ny fikitihana lalana fa any amin'ny faritra afary zay no namboarina zareo zany zay lalana makany amin'iny andrefany Itosy iny kanefa dia ato amin'ity izay faritra mampitoy ny hôpitaly io nefa tena mampimenmenina ny vahoaka zany ka mino aho fa mbola tsy tara ny fotoana mialohan' zao fahavaratra zao mba tsara ikitihana an'izany ampahandalana zany satria dia mahasoan'ny vahoaka amin'iny faritra Itosy sy ny manodidina iny eo koa moa zany namana faniry de efa nambara de tsy ampiandohana ny fiaramentana foana eo amin'ny ety amin'ny antoko tiky Madagasikara zay misahana indrindra amin'ny lafi ny fameloma maso amin'izao fotoana zao dia tsara ny manamarika fa amin'ny alahady ho avy zao fa raiky amby 30 ny volana oktobra dia ho tanterahana ny redynamisation any amin'ny commune fiombonana zany izay anetanana nireo mpikatroka tiky Madagasikara rehetra mba aiza moa misy any commune fiombonana député lay mba tsara fantatry ny penatsika maneran-tany tsara ihany ny mampafantatra an'izay aty amin'ny commune Andranona ohatra zany tsika mandalo amin'ny commune Andranona ohatra de mbola mandalo amin'ny commune Ambodrapeto
mandalo amin'ny sapanana zay hoany amin'ny commune Akadimanga iny misy sapanana eo de ny makany akavizany makany amin'ny commune Akadimanga ary ny makaty akavanana dia manatona an'izay commune fiombonana zay anetanana ny mpikatoka aty Madagasikara rehetra amin'io faraiky amin'ny 30 ny volana oktobra io tolakandro zany no hotanterahana izay fionana eo anivon'ny mpikatoka aty Madagasikara zay ary ny tsy kely fa ny lehibe indrindra namana faniry dia misy ny fitsangatsanganana firaisankinana Tsimondrano ho atsika aty Madagasikara zay ho tanterahana amin'ny asabotsy ho avy zao fa 30 ny volana oktobra ao amin'ny place de l'amité Amboanjobe Bongatsara ny toerana zay anaovantsika an'izay fitsangatsanganana zay tena fialamboly no ataontsika ao ka anasana tsika rehetra mpikatroka aty Madagasikara indrindra moa tsika atao anatin'izany district Antananarivo Tsimondrano zany fa dia iala voly tsika hiataka kely amin'izay fiainana andavanandro zay hitantsika teo ny zavatra efa iainantsika ny sorisoro isan-karazany ny miala ihany koa amin'ny atao hoe ny confinement zay nisy teo amintsika tamin'ireny valanaretina nitranga teto amin'ny tany sy ny fireneny reny dia endrika zay firaisan-kiny zay dia karakara zany tsika amin'izao fotoana zao izay fitsangatsanganan'izay ka anasana ny tsika rehetra marihana moa zany fa misy ny artiste zay anafana ny fotoana amin'ny fotoana io anisan'izany no Black ny Alson ary koa ny Ariane zany tonga anafana an'izany fitsangatsanganana zany marihana fa ho fatoerana no alohantsika zay 2 ariary etanina moa tsika zany hitondra ihany ny sakafo maivana ho an'izay tsy navimbona de ny toerana de ahitantsika ihany koa zany andreo sakafo isan-karazany toy ny vary sy laoka misy eny ny tsakitsaky isan-karazany mba ahafahantsika tena mianiko ao anatin'izay fialamboly sy hafaliana zay mba ho endriky ny firaisankinantsika atao anatin'ny district Antananarivo Tsimondrano dia minitso manantena fa ho marobe tsika no avy eny aneo an'izay firaisankinantsika zay amin'ny asabotsy fa 30 ny volana oktobra ho avy izao zay zany fa de fa ny fanaparana ny député Alain Ratsimazafy zay devitra izay zany anaovana fanamarena kely zany efa mandeha ny radio MBS am'izao fotoana izao atsika zany zay manaraka ny radio MBS de efa mandeha ny radio satria nisy fahasimana raha teknika kely zay efa tafavery ny technicien zany rehetrarehetra zany ary mesaka manatsara ny fandraisana feo isa-tokantrano isika menakavy anaovana fakahirizana hatrany ny fiainana rehetra zay lalovantsika zany na de eo ary ny zavatra nambara hoe tena maizina ny lalana avoaka malagasy de anaovana fakahirizana hatrany hoan'ny vahiny de ny toerana sy ny fotoana atorinany azy ny tsy ampy député Alain Ratsimazafy ho an'ny any Europe de métro boulot dodo zay ny zany manenjika métro de miasa de matory de le fotoana atorina tsy ny anazy efa eo ihany le ady mivaly fa efa kotina par heure ny anazy le asa ny velany any de iny ny ahafahana manatomboka le vola miditra de miasa mafy ny any ivelany de na fotoana atorina sy fakahitana an'le zanakara tsy ampy zany ho an'ny any ivelany zany ary zany mampiakatra ny tontolo ara-toekarena ny firenena mandroso satria tena le ora iasana de apetsaka de betsaka de misy mivola miditra manorana zany ny eto amintsika moa zany de tena tsy hitako ny andikana le sakiteny hoe taxi be miasa matory satria miazakazaka manenjika taxi be de miasa de matory nefa rehefa tena dinihana izy na le taxi be raha tsy mahatakatra an'le frean'le taxi be la iavoaka malagasy ary le asa tsisy le asa de tsy ne mandeha de mienoeno de matory zany na le mihinan-kanina sy le miasa efa tsy tafiditra ao anatin'izay de Alain Ratsimazafy de tena fahoriana mihitsy ny aina avoaka malagasy tsy mbola nisy ohatran'ity tsy mbola nisy ohatran'ity fa zay foana le tadiavintsika hoe ny fahatongavan-tsaintsika avoaka malagasy hisaina handinika ary hitsangana hanio hevitra zany ny zava-dehibe zany fa zany moa anjara mivoaka tsirairay avy mandinika zay amarantsika député Alain Ratsimazafy amin'ny tenanao ny adevitra rehetra dia zava-dehibe moa no nentina teto amintsika ary atao hoe ny fampitambo avao mahakasika ny raha-pirenena maro ny zavatra nentin'ireo namana
na ny hevitra teto ary isaorana manokana ny namanarina rahabe mananjara sy ny solombavam-bahoaka jery randrembolaina zay voafidy tao amin'ny distrikna Antananarivo Avaradrano eo ihany koa no namana faniry toraka izany ny teknisianina rehetra ao ambadika ao zay mikirakira ny vata marobokotra mba hitondrana n'izay fandaharana miara-manondro zay ho isa-tokantrano mba aharaka sy ahalala ny zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena eto mpamaranana dia mametokana reo an-trano zay ny ijoro hatramin'ny farany izay hoe lafi ny fitondrana ny vaovao marina ampitaina amintsika vahoaka zay ary ny solombavam-bahoaka etianivon'ny fanoherana ihany koa dia ijoro hitondra n'izay feoan'ny vahoaka zay sy aro ny vahoaka malagasy amin'ny tombontsoa-iombonana zay eny anivony anteny meram-pirenena ary izay fitokisana lehibe no menareo anay solombavam-bahoaka voafidy zay dia raisina ihany koa ho zava-dehibe ho tony ilombiandoha ka tsy avelanay ho raraka tany zany fa dia hitondranay ny anjara briky amin'izay fiarovana ny vahoaka malagasy ny amin'ny lafiny rehetra zay amin'izay fahefana anananay amin'ny mahasolombavam-bahoaka zay dia eto mpamaranana moa dia manatitra ny fisaorana antsika rehetra nanjoy hatramin'ny farany ity fandaharana miara-manonja ity fa dia zava-dehibe ny fampianona sy ny fankahitana amin'ny alalan'ny fahita lavitra sala amin'izao amintsika vahoaka malagasy zay manaraka ny fandarana dia mametraka ny veloma finaritra tompoko amin'ny manaraka indray solombavam-bahoaka hafa indray no hiaraka amintsika rapitso talata fa 20 volana oktobra vahiny hafa ihany koa no hiara-dalana amintsika ho an'ny fandarana miara-manonja zay moa no mampiavaka antsika dia ny fandraisana anjara mavitrika an'ireo solombavam-bahoaka tiako Madagasikara reo fandraisana anjara mavitrika an'ireo vahiny zay avy any amina anko lafo kely sy avy amina lafo valonosy mihitsiny zay miditra tsehatra maneho hevitra mizara ny zava-misy any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy akoatra ny fizaram-baovao fanabeazana dia ny fitondrana ny fanadihadiana samihafa amin'ireo vaovao zay zaraintsika noho izany manome fotoana ho an'ny rapitso toy izao indray zany anatin'ny fandarana miara-manonja makasitraka ny teknisianina zay nanao ny any tsy ho zavatra nandamina ny fandraisana ny radio MBS sy ireo mampita mivatana ny fandarantsika amin'izao fotoana izao rapitso tompo plasy tompo vavy